Tombolasy tombovavy tafaraka isika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity alakamisy 20 aogositra 2024 ity manantitra ny arabo ambampirarintso antsika mianakavy amin'ny izao fionana izao indray amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eo ny Radio Mada, eo ny MBS Radio, eo ny fahitalavitra MBS, eo ny YouTube, eo ny Facebook ihany koa ary dia isaorana ilay nahary no izany fionantsika izany no nanomezany antsika andro vaovao satria raha tsy izy dia tsy afaka iserasera toy izao isika amin'ny ity fotoana ity. Ny voalohany teny aloha zany dia fanaontsika eto an-tranony amin'ny hoe mankahery ireo izay tsy salama ao anatin'ny hoe fasairanana amin'izay fiatrehana tsy fahasalamana izay, mampahery ihany koa andreo izay namoy havana izany zany moa dia fomba fiainana raha mbola ety ambonin'ny tany isika dia tsy maintsy miatrika ny izany na ny anivelany teratany malagasy na ny eto an-tanindrazana dia hitondrana zay fampaherezana izay avokoa raha ny fiainana andavanandro aloha zany dia efa io iaraha mahita io fa tena manahirana dia manahirana tokoa izay hoe fiainana andavanandro any fa na izany na zany tsy maintsy mijoro isika, tsy maintsy sahy isika, tsy maintsy mivonona isika manoloana ny sakatsakana sy ny olana isan-karazany zany zay iainantsika mianakavy. Akoatran'ny izay raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity fotoana ity dia toy ny mazatra eo ny famakafakana sy ny fandalinana amina lohahevitra isan-karazany izay hoentina ato anatin'ny fandarana, ao ny resaka politika, ao ny resaka sosialy, ao ny resaka toe-karena, ao ny fiainana andavanandro, ao ny fiarah-miasa amin'ny anivelany sy ny sisa afaka hitondrantsika fanazavana sy fandalinana daholo izany sehatra rehetrarehetra izany tenenina rehetra zany anefa dia mifaningotra amin'ny fiainantsika isanandro afahantsika miatrika an'izay fiainana izay. Ny mpitondra ny famakafakana moa zany mbola ho avy eo namana faniry Razafy Manantany dia hitantsika eo ny andaminana azy fa ny faniriana fotsiny dia ny hoe ny afahanao zany miaraka amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada hatramin'ny farany ka eto dia averimberina foana, tsy hoe fandanim-potoana na fandaninandro ny fandarana taka antony fa tena hiezahana zany mba hampitombo ny fahalalantsika, hampitombo ny atao hoe fahafahantsika mamakafaka ny fiainana. Zao mantsy le izy ao anatin'ny fahantrana dia misy mieritreritra hoe rehefa sahirana, rehefa mahantra dia tsy manana intsony an'ilay fahafahana mieritreritra sy mandinika satria ny kibo aloha rehefa anao na ny kibo dia mitady sakafo hoe ahoana ny ahavoky, ahoana ny fomba hinanana, mitady vola aloha, ahoana no ahitana vola ahafahana miatrika amin'ny fiainana, ahafahana mahoany ty fidiran'ny mpianatra tena efa tena enjana be ty sy ny sisa zay no mamaika fa ilay hoe toe-tsaina afaka mamakafaka sy mandalina, tsy handray amin'ny tendrony, tsy handray ambolony, tsy ho azo rebirebena amin'zato zaroa izay no tena hoe tsy maintsy jerena akaiky ary zany no fotom-pisiny tony fandarany tony manoloana ny toe-javatra maro samihafa dia mitondra ny fanazavana sy ny fandalinany satria ahoana? Satria izay hevitra izay fandalinana hoentin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia tsy ho hitan'ny rehetra any amina sehatra hafa, tsy ho azon'ny isika mpanaraka ny fandarana sy ho azon'ny mpiarabelona any amina sehatra hafa, ohatra hoe any amina hainao manjery hafa, any amina sehatra isan-karazany zany izay hoe misy satria misy ny antsoina hoe tosa-baovao manerana ny nosy amin'ny alalan'ny teknôlôjia maro isan-karazany dia samy manatosaka izay heviny ao ny isan-karazany
nisan-karazany karazan'olona, karazana fikambanana, karazana toko politika, karazana sehatra maro samihafa samy maneho ny heviny. Ao anatin'izay anefa misy ny tsy mahataty, misy ny tsy mahazaka ny hevitry ny asa, tsisy resaka olona mihitsy eto fa resaka hevitra veriny indepande, resaka hevitra no resahana. Dia misy ny tsy mahazaka an'izay hoe fanehoan-kevitra izay, de maninona manakatsakana ny hafa, sakanana ny hafa, de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ny hafa no sakanana? Sakanana ny hafa satria ny azy ihany zany no tiany hampanjakana eto, ny heviny ihany zany no tiana atao hoe, ary rehefa miditra amin'izay de miditra amin'le antsoina hoe bontolo, hoe misy fiteny mantsy hoe tena hoe manao hitsin-dalana fotsiny, manao abontolo, tsy te halala ny hafa, tsy te hieniny hafa. Ka raha amin'izao fahantrana sy problema atao amin'ny firenena izao ianao no tsy mahay mieniny ny hafa, dia mamita tena ao anatin'le izy. De izay no hitondrantsika ny fanamarihana ny amin'ny hoe ny fanehoan-kevitra dia samy manany azy io, samy manany azy ny fanehoan-kevitra. Fa raha vao misy ny sakatsakana dia efa tsy fanajana ny hafa aloha izay. Ianao manao hevitra, ianao manao mitininy etseroa, ianao manao fety etseroa, mampandiva lahana sy mampandizy azonao ampandizana etseroa arak'izay tianao. Ny sasany rehefa manao dia tsy avela fa de hoe sakanana amin'ny fomba maro mihitsy, de tadiavana argument hoe akanareo ohatr'izao, nareo ohatr'izao, nareo ohatr'izao. Ny olona ny mitazany ary olona io misaina. De izay no hitondrantsika ny fanamarihana ny amin'ny hoe ny fandarana tahaka nytony dia mitarika ny amintsika mba hoe ampitombo ny fahaizana zany mamakafaka sy mandinika tsara mba tsy andraisana ambolony. Fa rehefa tsy manana n'lay kapasite anao zany, rehefa tsy manana n'lay hoe fahaizana mamakafaka, dia lasa andairan'ny zavatra izay tsy eritreretinao hitranga akory, fa zay atolotry ny olona dia iny ianao fa mihinana ambolony, zay atolotry ny olona dia iny ianao fa mihinana ambolony. Ho an'ireo zay tsy mahatanty ny demokrasia indray, satria efa tsy manana hevitra sy tsy manana fanazavana ny sasany amin'ny hoe mahatonga an'izao olana rehetrarehetra izao, satria tadidio tsara fa misy tompon'andraikitra be deaibe eto amin'ny firenena. Rehefa tsy hitantsony zay azavaina de maninona lasa manao bontolo, lasa manao bontolo eo amin'ny hoe fomba fanehoan-kevitra sy eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, dia lasa zany manapa-kevitra, mampiasa n'lay fahefana mihoatra, mampiasa n'lay fahefana mihoatra ny tokony izy. Nefa eto amin'ny firenena dia misy ny lalàna izany, de maninona lasa mitarika tsikelikely any amina fankalana olona ilay izy. Tena misy mihitsy miteny ny akosa aloha raha ohatra ka mbola iranina de tena oka mihitsy aloha fa tena tsy mety amiko mihitsy iny. Le raha anina olombelona ny teneniny fa tsy le hevitra tenenin'lay olona. Ka eo mantsy ny tena manahirana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho antsika eto Madagasikara. Vao miteny fotsiny hoe mpanohatra anao an'izao, neny sasany ara vao hoe ono fotsiny de efa iny de efa koropaka. Inona indray no ataony? Inona no ampikoropaka? Tsisy antony misy tokony ampikoropaka mihitsy. Inona indray no ataon'ireo? Oaizany ray aninona? Laivony renseignement, mandefasa olona mandeha any, eno ihany zay lazainy, inona hono ny resaka atao sisa. Tonga de le olona no lasa eo anatrehany. Nefa tsy zay mihitsy no tokony ho izy, tsy zay mihitsy. Fa ny tokony ho izy de hoe inona le hevitra izay resahana, na hevitra momba ny politika io, na hevitra momba ny fifandraisana amin'ny any velany io, na hevitra momba ny tontolo sosialy io, na hevitra indrindraindrindra momba ny tontolo toe-karena io, le hevitra ny tokony ho jerena. Fa ny zava-misy voanarana toko, voanarana
fikambanana antoko RMDM zany fikambanana toko zany panorama fikambanana toko zany voanaran'olona indrindrindrindra hoe manana hevitra manohatra sy mitsikera de efa iny no tonga de efa mibahana ao an-tsain'ilay ny olona sasany zany nde mbola ataoko hoe ny olona sasany ino mibahana ao an-tsainy de tonga de avy hatrany de hoe tonga de tsy izy zany tonga de sakano ny tenen'ireo anefa mahazatra sy ny sisa de ny zavatra hita ao anatin'ilay izy mifangaro ny antsoina hoe fanamariana sy ny tsikera fa tonga de ataon'ny sasany sibika be ilay izy zavatra tenenina nefa ao anatin'ilay fiainam-piarahamonina sy ny fiainana eto Madagasikara dia misy resaka hoe fanamariana. Ianao zany raha vao miteny resaka hoe fanamariana hoe misy zavatra mitranga de manamarika hoe zao ny zavatra misongadina ao anatin'io de fa raisin'ny sasany hoe manohatra reo de tsy manana raharahafa-tsy ny mitsikera nefa fanamariana no atao ohatra zany zao hoe io zao le resaka wawawa be resaka gasoil sy ny sisa mandeha ny avy any amin'ny faritra any miakatra makaty andrehavoatra hoe vita vakansa hono zany de hoe mandeha mody lasa mitady gasoil tany ambositra ohatra filarany fa onatra eo vao mikropaka tsy misy mihitsy tsy ao an-tsain'ny le olona mihitsy zany hoe andeha anangona gasoil zany zavatra misy zany tsy ao an-tsainy zany anangona gasoil zany ny vola hoentina manao vakansa rehefa fampitadiavana fa mba hoe hoentina mba malifaliana fotsiny ny ankizy hoe mba nandeha vakansa zay tamin'ny teo ny kisy te alalan'izay problemanao any fa hoe andeha vakansa de ny ray aman-dreny zany no mikajo hoe zao zany no vola zao ny vola ampiasaina zao no iatrehana n'lay fialan-tsasatra raha ohatra hoe miala eto Antananarivo de ohatra hoe nandeha nena Tsimintany ohatra hoe nakany Morondava anko mantsy mafana ihany ko miala an'le atsika be eto Antananarivo raha zay no raisina ohatra de hoe mba mandeha fa io teti-bola io raha hoe andeha vakansa tsy misy an'izany hoe tena hoe zao no hoe vola manokana amboniny efa eo am-pelantanana sy efa nomanina ka de hoe atao any amin'ny resaka gasoil mandeha ianao zany ko andeha mody gaga ianao zary zany tao milahatra be de ianao zany mbola lany fotoana indray tady an'iny dia mitombo indray ny atao hoe vola zay mivoaka amin'ny fiatrehana an'ilay satria zavatra tsy napozana hoe nde hitahiry gasoil sy ny sisa any an-trano any ve amin'ny ankapobeny aloha zava-doza satria miteraka aloha zany fitehirizana an'ireny na lasantsy io na gasoil sy ny hita na ny gazy ara rehefa tsy voafehanao ny gazy misy mipoka ny sasany zava-doza any amina tokantrano zany ka le izy fanamariana zao no atao hoe ahoany ty resaka gasoil nyty vao miteny an'izay anao de fa miteny indray ny sasany io indray fa hitsikera indray zany anga mitsikera filazana ny zava-misy zany ary fanamariana zany hoe io iarahantsika mahita ny olona andeha hiasa de fampitadiavana hoe nakaiza tapitapoka teo tsy malala ininona de eo zany ny tompona andraikitra mitondra fanazavana de mitondra solution hoe tsy le solution hoe tena hoe any fototra fa de hoe zao aloha de solution mandalo vahaolana mandalo zany no hoentiny de zay foana no iainana eto amin'ity fireneny ity ohatra hoe vahaolana mandalo tsy azo atao no aferana aloha ny hoe managna vidy gasoil hoe amin'ny alalan'ny iny bidon sy sisa solution mandalo zany fa le olana fototra ane amin'ny resaka lasantsy gasoil io eto Madagasikara mbola mitombony tsy any amin'ny olana fototra no vahana satria ny fanjakana nana ny kompania petrolier vola miliara maromaro zany le olana fototra zany efa tonga hatrany amin'ny fitsarana hoa izy io de niakatra ny vidin'ny lasantsy sy ny gasoil dia lasa nykorotana indray ny fiainany andavanandro mponina satria tsika mbola miakana amin'ny resaka solika any le olana fototra de avy eo zany tsika isika tsy manana raffinerie isika tsy manana kompania atsika manokana fa kompania privé daholo fa inona natao hoe privé ny atao hoe privé dia orinasa société izay mamelo tena izy ary mitady profit
tsisy an'izany orinasa tsy mitady profit zany aza mieritreritra aza manofy izika aza manofy fa raha orinasa na atao hoe orinasa nasionaly ary de tsy maintsy mitady profit zay no antom-pisiniko zay no antom-pisiny tsy maintsy mitady profit tsy maintsy mitady tombony ka ity hoe zao problema indray ny gazoala de tsy zao aloha vahaolana aloha zany tsy vidy gazoala amin'ny bidon fa aloha de amin'ny réservoir ihany sisa lalàny tolotra sy ny tanata rehefa mitobaka be ny entana tsisy problema zany io ohatran'ny atram'izay ohatran'ny atram'izay na gazoaly io na mofo gasy io na inona io rehefa mitobaka ny entana tsisy problema fa zao ny tena olana le olana fototra mbola mipetraka eo de le fanjakana etsenan'ny etsy sahirana manona an'izy satria tena ohatran'ny resaka santazy mihitsy le fanjakana zany eo anelanelany eo le vahoaka ato de le fanjakana de le compagnie pétrolier tsika tsy manana atsika manokana ka fa nga tsika manana ny atsika manokana ny tsika efa tsisy tsony solima zany efa tatary sisy zany fa vahiny daholo de io olana fototra io zany mbola mipetraka foana hatram'izao nefa le izy ekinan'ny aim-pirenena ain'ny toekareniny malagasy de tsy mahita vahaolana fa de miodikodinao compagnie pétrolier vahiny ny tompony zareo tsy mbola manesika ihany ahoana ny volanay mifanjakana tsy miteny ny intérêt public aloha tsy maintsy jerena mampiasa n'le fahefany ny fitondram-panjakana tsy maintsy ny tompontsoany be so maro aloha ny jerena fa maronareo fa privé ka compagnie privé ve de vakiloha am'zany any zany le olana fototra momba an'io ary io de mbola mitarazoka hatrany io zavatra io satria tsy mahita vahaolana tany aloha tany mihitsy nefa vo tany amin'ny 2 taona lasa tany amin'ny 3 taona lasa de efa vo zany ity resaka ity de resaka tsy faiza mitatana daholo no mahatonga an'izao rehetrarehetra de misy mitranga indray hoe ohatrany ahoana indray ny gazoaly le ahoana indray zao de indray solution hoe miserana hoe tiptopy vahaolana miserana indray tsy azo atao aloha zao tsy azo atao fa le vahaolana le olana fototra riananina mbola mipetraka hatrany de zay le ozytsika hoe raha miteny an'izany ve de hoe mitsikera fanamariany zany zavatra misy zany tenenina izany tsy faiza mitatana ny iaraha mahita io zavatra efa tarazo efa amantaonany no babeny malagasy am'izao fotoan'izao compagnie pétrolier zany zao ohatra hoe manana vola izy de takiny ny volany ohatra mitaky vola rehetrarehetra aiza ny volanay dia ato mampiasa an'le fahefam-panjakana hoe tsy mahazo ohatran'izao aloha fa maty le vahoaka sy ny sisy nefa misy tsy fahaizana tao ananina tao miteraka an'le olana izany de miverina kely tsika tamin'le resaka hoe mitsikera sy ny sisa zany tsy le hevitra tenen'le olona no enona fa tonga de le présence physique an'le olona io afa tenenina foana hoe vo miteny zao hoe ravalimanana de efa miakatra ny tension ny sasany tesitra ny sasany zavatra hita zany raha vo miresaka hoe team RMDM de efa maninona tonga de feno atezerana ny sasany inona ary zany akoatra zay raha miteny na tsikery io na fanamariana io dia voaheny fotsiny hoe iza hono le miteny de hoe any team hony ny RMDM hony ao anatin'ny RMDM mbola misy olona BDB ao misy atoko BDB ao ary Alain Remseza hony ary SG any team hony Rinandriamasinoro hony hoe iteny an'izao ry Pasteur Edouard vao maheno an'izany anaran'izany ny sasany de efa tonga de tody damosina dia tsy meno le izy anefa tsy tokony ho zay mihitsy fa hoe inona ny hevitra tenen'le atoko na hoe inona ny hevitra tenen'le olona dia izay no enona
fa ny sasany efa any am'le fakalana mihitsy efa hoe tafaletika ao anatiny efa milaza hoe miangona e mivavaka hoe kristianina e zao hoe nefa vao maheno anaran'olona de fa tonga de miodina hoe za kosa aloha raha mbola zany za tsy meno zay le tsy mety ary zay nitenenina foana hoe na radio inona na tele inona na inona fampahalalam-baovao inona izay eto miteny zany tena zao mpanao gazety zay enonay daholy na radio inona na tele inona eto Madagasikara ny any ivelany enona daholy ny lafikevitra isan-karazany enona daholy tsisy miresaka olona mihitsy fa ny sasany vao maheno anaran'olona de fa tonga de fa iny izy ny lasa ka inona no vata iny zany ianao de lasa borne tsy misokatra mihitsy ny fomba fijery sy ny fomba fisaina fa borne hoe any anaty ihany de anao tsy afaka mien'ny olona de tsy tafavoaka ary izay no anisany mahatonga nyty firenena malagasy ty tsy mandroso am'izao fotoana zao satria ny mpanohana ny mpitondra amin'ny akapobeny rehefa jerenao zany de vo hoe hita amin'io fihetsika hoe raha vo aneo hevitra hiditra ao magro raha vo anina tsy eritreretina koa hoe inona ny zavatra ho atao sisa fa tonga de hoe sakano tonga de jerena daholo ty barera rehetrarehetra ty hoe sakano ijery sary nefa anao le ao zany ve de miteraka korotana ijery sary ijery fampisehoana amin'ny velatra mirakitra ny tantara na antoko zany ve de miteraka korotana ve zany amin'ny fomba fijery tsotra fotsiny tsy hita hoe ahoana jery sary no ale ao de asa hoe inana masikita sa inona hoe fety ohatra hoe anniversaire de inona ny olana am'zany fa raha tsy anniversaire anao tao fa hoe zavatra fa any vao tokony mipetraka ny fanamariana sy ny rehetrarehetra fa ny mahatonga an'izy de zao fotsiny efa latsaka lalina ho an-tsain'ny sasany le hoe fankahalana mihitsy de resaka fankahalana olona no tena hita misongadina fa le hevitra izay hoentin'le olona tsy raharahina zay eny mahatonga an'le izy tsy manana intsony an'ilay faiza miaino sy ny kapasité d'écoute isika tsy mipetraka tsony zay fa tonga de fankahalana vao tenenina hoe ny anahy kosa aloha raha zany resaka raha valimana zany za ty anina zany tsy mety zany any anahy kosa aloha zany resaka timiny zany any anahy kosa aloha zay resaka RMDM zany nendreo mitsikera foana mitsikera izy satria maninona zay ny tokony ampena fa maninona moa reo olon'ireo no mitsikera fa maninona moa reo olon'ireo no miteny sy mitaraina miantso vonjeo zao ny gasy miantso vonjeo zao ny gasy fa maninona le olona no mitaraina fa maninona an'zao de nona no zay zavatra tenenina ohatra ny zaza ho atrano raha mitaraina ny zaza tena misy mihitsy ray aman-dreny no tena manana toetra hoe raha vao mitaraina ny zanany de tsy te halala mihitsy izy kapoka indray raha no mahazo an'le zaza tafiditra ao ny zonony ankizy am'zany tafiditra ao ny zon'olombelona am'zany raha isika am'izay mantsy le izy mba hampazava azy tsy enona aloha ny tenenin'le zaza hoe inona no teneniny fa tonga de mametraka fotsiny hoe zany lehibe za no mife za no mamelona zany zao de zay tenikany tsy maintsy arano za tsy meno ny teninareo de lasa korotana no iafaran'le zavatra miteraka aretina ho an'le zaza le izy satria miteraka lahelo ianao nefa tsy afaka hoe ianao relo no ao anatin'ny fiarahamonina fa ianao tsy maintsy mila olona ianao na tianao na tsy tianao tsy maintsy mila olona ianao na tiana na tsy tiana de tsy maintsy mila olona eo am'izay hoe fiatrehana ny fiainana izay de any zany no tiatsika apetraka amin'le izy satria fa nisy any no fotoana nitondrana fanazavana teto hoe tena le finiavana iaino mihitsy ny tsy ao ny finiavana iain'ny hafa no tsy ao fa nena ihany no izy reo ohatran'zao de le hevitra tenenina tonga de tsy raharaina fotsin'zao ary tsy enona akory ka tsy afaka ny androso mihitsy raha vao mametraka an'izay toetsain'zay miteny zao ny aty amin'ny akamaron'ny olona zany zao miteny zay samy miteny an'izany eto fa ny akamaron'ny atao hoe fomba fijery
am'izao fotoana zao a dia mirona makany amin'ny hoe andao a ifampiresaka zay fiantsoana an'io any na concertation na iny andao ifampiresaka maninona no miteny an'izay teneniny zany satria manoloana nyity problema be eto Madagasikara ty problema daholo ny ainana am'izao fotoana zao fifidianana eo a fa le problema le iainana am'izao fotoana zao zay olona invité eto de miteny an'izany daholo resaka social resaka vidim-piainana resaka an'izao zany aloha ny ainantsika am'izao zay a le tiana tenenina fifidianana tsy afaka miala am'izay ihany koa satria tsika nahoana tsy maintsy miditra amin'io a fifidianana io fa andao aloha iresaka mba tsy hitranganiny ohatrany tany Sri Lanka mba tsy hitrangany ny any Kenya am'izao problema post électoral satria tany am-boalohany tsy mifampiresaka fa zay mikarakara fifidianana to am'le firenena zany a ohatran'izany any tany Kenya io a zay vao tamin'ny andro vitsy zay no hoe mivoaka ny valim-pifidianana zay mikarakara fifidianana de hoe azotra iantoka io tena zay tena indépendant zay mikarakara an'io tsy misy atahorana io ahoana no ahafahana miteny zany amina hoe fahaizana ve fa ianao ihany koa raha vao metehatra fotsiny amin'ny herin'ny teny anao ianao fa tsy miaraka amin'Andriamanitra de fa tsy mety hoy ny raisonnement kristianina azonareo antoka io fa milamina io matokisinareo zay tena ny seni mantsy amin'izao fotoana seni am'izao fotoana zao mantsy dia miteny an'izany hoe tena zay tena naja neutralité zay tena zao tena fifidianana tena azo antoka io sisa hoe keny reto io fa tena karakara tsara mihitsy satria zareo misy atelier any amin'ny faritra any sisa de mihaino an'izany ianao zany dia tena hoe miankina amin'ny tena hoe fahaizana maha olombelona fahaizana amin'ny herin'ny tena sisa kanefa teo aloha teo vao fifidianana le farany teo zany mivoaka avany hoe nisy doublon io sisa de leombonanana ny olona leombonanana ny olona ka tsy tia zava-boribory intsony fomba fiteny zany fahendrena malagasy zany karaha zay ratsa mangaika rehetra zany mikarakara fifidianana am'izao fotoana zao no hiteny hoe azona iantoka io azona antoka amin'inona amin'ny fahaizany sa amin'inona dia manamarika ny olona hoe oka aloha ianareo no miteny an'izany manome antoka sisa fa ny zavatra niseho teo aloha rehetrarehetra teo no jeren'ny olona aloha hoe inona moa nefa ny zavatra niseho teto vita ny fifidianana de hoe zao zany nivoka-pifidianana lazain'ny ACC le farany teo de hoe Iany Rajoelina lany hoe zay zany de zay zany de samy niatrika ny fiainana daholo am'izay kanjo mipotra tapoka avany olona tao miseny ihany no niteny ka nisy doublon iny de lasa am'izay ka ny am'izao fotoana zao tsy mahatoky ny akamaroan'ny olona miaya ny akamaroan'ny olona ka raha miaya ny olona raha tsy mahatoky ny olona am'izay fifidianana ho avy eo raha mbola systema am'izao ihany no atao eo tsy hometsiny mihitsy izy amin'ny maha-olombelona tsy hometsiny mihitsy satria efa reto ve ny zavatra nonitranga ary le doublon raha iny fotsiny raisina olona natapitrisana eny ny tao anatin'iny resaka iny amatapitrisana zany tompoka efa manova voka-pifidianana zany de sarotsaromana tany fa tonga de nitenen'ny Terirakotonariva hoe misy doublon io amatapitrisany no tao anatin'io de lasa tsy matokontsony ny olona ka na ahoana zany dia mipetraka foana zay tsy fahatokisana izay de izay no ilaina n'lay fifampiresahana aloha fa tsy hoe ianao zany raha hoe mikarakara fifidiana ianao am'izao fotoana zao de ianao no milaza ny tenanao hoe vitanay io zay tena neutre zay tena zao iza no ino an'izany manoloana ny zavatra efa niseho de miny hoe tonga de resy lahatra am'izany ve ny akamaroan'ny olona andao aloha iresaka aloha de eo am'izay ary fa maninona ny sasany tena mivingivin-do mihitsy
raha vao resahany zay hoe andao iresak'izay misy antony eo, misy antony eo. Mataony sasany mivongivon-doha amin'izany hoe feonam-be-pirenena izany, fikonan-doha-pirenena zay ilazana azy ihany, fa mivongivon-doha ny sasany tsy te herika an'izany mihitsy, tsisy ilana an'izany. Fa maninona izy no miteny hoe tsy misy ilana an'izany fikonan-doha-pirenena izany? Miteny an'izany izy satria misy zavatra izay tsy tia nipotra ao. Io ihany koa moa no efa hoe efa alako bika tsy tiako sarena eny zany hoe vao maheno an'izany mpanohatra izy de efa le nazavaina lavabe teo e. De tsy mahagaga zany zay. Ka ny tiany ho tenenina de izao, manoloana ny problème eto amin'ny firenena, ny fikonan-doha-pirenena tompoko tsy obligation. Tsy fanerena io. Averiny indray-pandeha ny firesahana andatabatra boribory na lavalava na fisaka na inona dia tsy obligation, tsy hoe tsy maintsy, fa resaka faharesen-dahatra io sy finiavana mba hamana ny olana eto amin'ny firenena. Zay tsisy lalàna hoe tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao, tsisy lalàna, fa resaka faharesen-dahatra io sy fiaingana avy any anatin'ny tena no anaovana azo mba tonga an'le olona zany hoe zahako hiatrika an'io. Misy anie mpanohana ny fitondrana fa tsy samy teny zay mahafantatra an'izany. Tena moa mpanao gazety, ary zay ny tombony ho anay zany mpanao gazety, zay ny tombony satria zay mifanerasera amin'ny olona karazan'olona be deaibe hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny hoe tena hatrany amin'ny 400 any ambantonela mifanerasera aminay mpanao gazety sy ny namana mpanao gazety. Zay ny tombony ho anay, zavatra fantatray sy ny zavatra iseraseranay amin'ny fiarahamonina tsy fantatry ny hafa. Fa misy miteny izy ambava eto hoe zay manoana ny fitondrana, fa ato ambadika ato izy tena ohatran'ireny hoe mpitandro filaminana tamin'ny Mazangana tantarain'ny faniry hoe zay aneka ohatr'izao, hoe zay aneka ohatr'izao, zay ane ohatr'izao io milaza zavatra izy amin'io, zay ne tsy afa manoatra e. Fa tena raha tena jerena ny solution ty fireneny ty tsy tafavoaka isika, tsisy afaka iambo eto ka amin'izao fotoana zao hoe mahavita rery matafavoaka an'le problema. Tsisy afaka iambo hoe zay ny tena mafy be, zay ny tena may an'io. Aiza no ahafahanao hoe enao no mahavita an'io amin'le situation fa tsy maintsy miresaka aloha, ary zay malagasy ny malagasy. Fa le hoe finiavana tsy heno, iny ny tena tsy mety. Ka ho an'ny olona moa zany tsy resy lahatra hoe tsy miraraha zany feonam-be-pirenena zany izy, tsy mila an'izany izy, de anaziny azy, io tsy hifanerena. Zay aloha averina tsara zay, tsy hifanerena io, ohatrany somary hoe mahitsitsy le fitenena, tsy hifanerena ny fanaovana ny feonam-be-pirenena. Ny FFKM mane tsy nanery hoe tsy maintsy manao an'io, fa zao ny tenenin'ny FFKM hoe mifampiresaha ilain'io. Apetrahany tsara teny ray aman-dreniny ny FFKM égale ny anglikana, ny luterana, ny FJKM katolika romanina, zay natao FFKM. Mifampiresaha ozy. Ny teny ihany koa ny tao amin'ny CFM tarihan'ny Zokobe Makalfonsa hoe tsika malagasy ny fihavanana ao anatin'ny fampiresahana, zany fihavanana zany ao anatin'ny fampiresahany. Tenin'olon-dehibe koa ny azy, ny teniny ACDD tsika malagasy alao fampiresaka. Fa ny teny ihany koa ny vondrona Europeanina hoe metimety aminareo ny fampiresaka. Zany ny olona zany, fa zay ny teny rehetrarehetra tsy nisy nanery. Ka rehefa tsy mety amin'ny sasany ny miona andatabatra boribory nga io hifanerena. Tsy fanerena mihitsy, tsisy lalàna manery an'izany, ary zay ny teny hoe mety le fionana tsy nisy nanery eny teto e. Fa rehefa tsy mety zany de asa mandray anjarako inona ny olona, tsisy olana mihitsy. Fa ny olona kosa izay resy lahatra amin'ny feonam-be-pirenena dia mibanjina ny tombontsoan'ny Madagasikara. Tsy resaka olona io, tsy misy fahakalana mpitondra io, tsy zay hoe resaka olona hoe rano be dia be mpinamana. Misy ny zavatra ifandraisana eo amin'ny maha-olombelona. Na ny tenanay zao ara manana fifandraisana amina
olona be dehibe ao anatin'ny fitondrana fa ny fomba fieverana ny sy ny hevitra hitantanana ny fitondrany firenena no tsy itovizana. Misy mpivady na masinina tany am-piangonana ny soratra tany amin'ny mairie mpivady ara-dalàna. Le anankiray le rangahy tena makamamy ny foto-kevitra zay hoentin'ity fitondrana amin'izao fotoana zao ty. Le ramatoa tena makamamy ny foto-kevitra izay no entin'ny président Marc Ravalomanana. Fa zareo mpivady dia fanenjanao raha vao raikitra ny adevitra politika de efa kidododododo tena mifanenjany. De rehefa mifanenjana vokatry ny hevitra tsy mitovy de tokony hoe apetraka foana ny tsisy resaka hoe fahakalana amin'ny maha-olombelo zany fa hevitra tsy mitovy. Fa le izy nitatra de lasa ny saram-panambadiana ny sasany tsy mety zany. Ny sasany tsy nisaraka fa maninona lasa tsy miray fandriana fotsiny. Intsony le ramatoa ary amin'ny fandriana ary le rangany amin'ny canapé any amin'ny salon matory. Tsy mety zany, tena tsy mety. Ka ohatr'izay le izy tsy resaka olona ny resaka eto fa resaka faharezen-dahatra sy resaka foto-kevitra. Zay zany tenenitsika foana zay fa lasa mivadika zavatra fa le izy ka io tsy fanereny io fa tsisy resaka hoe obligation ka hoe tsy maintsy hoe andao tsy maintsy ataonao na tsy maintsy ataonao ianao tsy maintsy mandray anjara amin'ny fiaonam-be-pirenena. Tsy izany fa rehefa tsy resy lahatra izy de avelao any. Io nga tsy fanereny zany io. Zay zao raha hoe raikitra zany fiaonam-be-pirenena zany zay resy lahatra zay anjay anjara zaiko. Fa ny hafa moa zany manany heviny izy de any izy any. Fa tonga eto namana faniry Razafy Manantany miaraba namana faniry fa nisy moa zany ny resaka teo dia menanao avetrany ray raha-sehatra aloha. Miaraba rena sady misaotra mitantana fandarina tamin'ny maraina teo. Miaraba ny teknisianina zay miara-dalàna amintsika ao ambadika ao daholo ry zalahy ry Gaetan ry Faly imbola ao ambadika ao ihany koa ny any ambony any ry Razancle sy ry Radany atao amin'ny MBS fohy be zany. Ny any amin'ny radio madamo zany de anterina trany ny araba ho an'ny vavy tokoran'ny radio madary Malala de ry Robena ry Nomsa zany zay miara-miasa amin'ity miara-manonja MBS ity. Ny namana ny faritany rehetra rina dia tsy ho ahy adinotsika satria mandray atsika amin'ny fomba rehetra zay ahafahana mandray atsika ny namana any amin'ny faritany rehetra amin'izao fotoana zao. Manamboatra micro kely araka ny toromarika Gaetan zany dia arabaina atsika any amin'ny faritany zay mandray ny miara-manonja. Ary tolorana kokoa raha teo indrindra raha n'le jeune team ao Mahajanga satria adino ry zalahy omaly de nanao fanamariana de mahare antsika ry zalahy amin'izao fotoana zao satria ry zalahy le mibata an'le bafla kely lentina mandehandeha iny efa mba somokotra ery ry zalahy mibata an'iny de tsy navela ampitandro ny filaminana hiditra amin'ny toerana tamin'ny sabotsy teo le sonao kely nentin'le jeune team zany satria saika iny sono kely iny zany no hitondrana fanazavana am'ireo sary zay naranty ao amin'ny ina moa zany ilay fohy be ny magro any Mahajanga zay efitrano anaovana an'le fampiratiana le faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara. Fa rehefa nandeha le fifanatreana teo amin'ny tandro filaminana sy ny solombamboaka ifadaza ny sakanana teo amin'le toerana tety akaiky ny Beny satria avarian'ny université nitsofoka ry zareo ny solombamboaka ifada de tsy tafiditra niaraka azy ireo ihany koa zany le sonao kely tena mahavarina nge le tantara fa zany hoe tsy mbola nisy zavatra ohatran'izay hatramin'izay de lasa imezana fotsiny sisa le izy alafoa le izy ohatrany hoe natezitra ihany kanefa le izy de efa mezana fotsiny ihany de inona raha mahazo an'ity fanjakana ity akoatrany hoe fatahorana gâteau moa zany tam'le nresahana omaly sary de natahotra an'le sonao kely iny koa le fanjakana zany. Am'izao tsika miteny zao fa mbola miandry ny
tatitra avy any amin'ny député jeria satria mbola ny toerana nisy olombavamboaka sasatsasany ny député rastany any koa tonga ny mahajanga am'izao fotoan'izao satria araky ny nambara zany a tamin'ny fiaonana tamin'ny latsinainy le tsy tafiditra mihitsy tao anatin'le toerana hanaovana an'le fampiratiana vokatry le fanakanina atao mitandro filaminana zay nahazo baiko avy amina tompona andraiki-pahefana maro samihafa dia najanona zany reo sary zay mbola tokony hotsidihany reo mpikatroka atima na tsy mpikatroka atima zany na ivelan'izay ahafahan'izy ireo zany a mahafantatra tsara an'ireo lalanjotra ny antokotiko Madagasikara sy ny filompanolona maro karavalomanina atao anatin'izay roapolo taona zay de mbola tohizana le fampiratiana satria tsy vita araka le neritreretana azy le fandaram-potoana ka androany zany a de izy zay hoe fanokafana ny efitrano zay ahafahany rehetra miditra any toerana zany mbola misy olomavamboaka any toerana any a de rehefa mahazo tatitra tsika any amin'izy ireo zany a mba ahafahany reo vahoaka mpikatroka mahafantatra tsara sy mahita n'zany raky tsara zany de ho ampitaina amitsika eto satria za io eo ampiandrasana zany ny namana zay mifandray amitsika ny mahajanga akoatran'ireo mpikatroka tima any toerana zany ay de etiko moa de efa mesazy andia kopakopa tanana andia any Atsirabe zareo am'izao fotoana zao de mijery atsika de mahafinaritra be de kokoa andia ho an'ny ekipa rehetra ho bureau satria fantatra moa zany fa ny adidy sy ny andraikitra rehetra de erahantsika menakavy misy ala zany misy namana ihany ko mandefa MP maromaro ao fa zay tadidiko aloha ny resahako de le namana avy any Ankazo be ny namana iray koa avetsy Andraisoro mpiambana amin'ny antokotiko Madagasikara avy ao Andraisoro nangatako namana ao izy de mandefa n'izay fangatahana ny kokoa samihafa izay de anaovana an'izay de averiko le boakely le jeune team no mahajanga satria rehefa miresaka momba ny zalary eo de mahatsiaro foana am'le efa nisahirana mihitsy ry zalahy mivimbina an'le sono kely avany iny ka antsy tsy azo nentina miditra am'le toerana le izy tena ndraindray izy tena mampime mihitsy inona ary ny eloko ny sono kely iny tsy navela niditra tam'le toerana de mampime le izy zany satria lasa le fanjakana mihitsy zany anatin'le miatrika tolona zany de nahita feno vo anatin'ity tolona ty akoatrany hoe sakanana tsiditra anatin'le toerana ny solomavamboaka ny sakanana koa le sono kely zany ake zara fa misy eo amin'ny 40-50 centimètre eo le izy de ataotsika hoe ny sakany angambany eo amin'ny 15 centimètre eo kely anie zany fa de tsy mahazo miditra eo de nefa tary anatiny any tamin'ny sabotsy efa nisy mpiatroka namana avy amin'ny bureau politique sy ireo mpikatroka zany zay hoe olon-tsotra mpikambana antima zay efa afaka nijery an'le sary de saika anao fanazavana zany cordo moa zany tena tokony nanao an'iny rakotondrina Jean Claude Roger anao fanazavana am'ireo raky tsara samihafa tahakan'izay fanataony tety amin'ny macrobiologique de nao zay fa de natao fanazavana antanana fotsiny zay ny amin'iny fa de courage lisany zalahy fa tsapa tsara misy le fitiavanareo ny antoko sy le fitiavana an'le firenena na lahelo any zalahy zany fa tsy mampanina zany fa isika moa zany de hoe ity indray de zao misy any hoe inona moa ry inona le fomba fitenin'ny tanora sy ny fomba fitenin'ny olona rehefa mba misy zavatra kely mararirary azy zay le tsy arajariny de hoe la roue tourne de ho avy am'izay io mitsombadimbadika io ary ny tolo de fanampianatra atsika eo anatin'le kodiaran-tsarety ny fiainana de tsy maintsy tonga ty amin'ny torontsika io rehefa kelikely eo fa zao aloha zany tsika ohatrany hoe mandeha am'le endurance sy le galère somary mazamazana midona ny reto olona zay hoe lipa-efana reto tratran'le goude pouvoir de tsy mampaniny zany fa zany raha teo koa natao hoe politika zany raha teo koa natao hoe ady ao anatrehany zay hoe mahampanohatra zay de misedra am'izay zavatra rehetra tandrifiny ny lalana eo ka rehefa mahazo vaovao avany mahajanga satria miezaka ny ifandray amin'izy ireo ny tena korehefa avy eo de ampidiritsika fa efa ny andalana any izoko be Manuela zay fantatsika tsara Manuela avy any Atsimonosy izy koa de ao anatin'le hoe mpikatroka team zokiny na hoe team Matranainy anisan'ireo délégation zay tany mahajanga niaraka tamin'ny président Rarinay Vandrenatoandro sy ireo namana maromaro ry docteur Aina Stelanony ry Andrimampianina Mbola ry
mazava ho azy rovonjy, riandry sy ny namana maro samihafa de Andry Ralainarivo Andry Ralainarivo io no azava tsara zenina mahafinaritra be daholo sekoly alady niaraka taminay reny de misokatra le varavarana reny de ho avy eo rehefa avy eo zany ry Manuela hitondra ny fomba fijerin'izy ireo zava-misy tany Mahajanga fa inga rageky io zany araky ny fandaminana de tokony ho avy io satria mba manakambary zay le hoe misokatra ho an'ny rehetrarehetra ny plateau ny miara-manonja zany ka isika ty manko rino manko ohatrohatran'izao itsika de olona azo lazaina hoe toute option ihany tsika raha ohatra ka zay ny fomba mijery azy satria rehefa mandeha amin'ny plateau tsika de eo tsika rehefa mandeha koa tsika sur table de eo koa ny ekipa rehetrarehetra ary rehefa mandeha koa hoe sur terrain de reo koa tsika zany raha ohatra ka le fomba fiteny avy any faritra atsinanana any analanjorofo koa mampiasa an'izy aty avaratra andrefana ty koa misy mampiasa an'izy le jolamindrano tsika aterina mahatokana tsy aterina mahatokana zany tsika zay misy tsika io zany hoe tsika zany de le olona le miaffronter an'le zavatra rehetrarehetra na ambony latabatra io na any anatin'ny ainao manjery sy mivaky jery na any anatin'ny terrain de zay le mbola maliko an'le teny rozy le namana mako le tarimajanga tena misaotra betsaka raha fa tena ay anareo reto kay de ohatran'izao misy le solidarité anareo sy le fijoroanareo de ozy feverinareo iza moa zahay de mbola averiko any zay hoe heverinareo iza moa zahay fa de mijoro arak'izay tokony mijoroana ary araky ny foto-kevitra napetraky président Marc Ravalomanina hoe sahy mijoro mino de raha ny tokony io zany tsy maintsy miainga avaty ambitarika sy izay mpanentana no mampiseho an'izany fahasahina sy fijoroana zany de ataonay zany tahaky ny efa nataonay teny Behoririka tamin'ny fanasana nataon'ny RMDM tahaky ny efa nataonay tany amin'ny retoerina maro samihafa ino ty Andramasina Nosobe Vatosola maromaro tany Anjorobe niaraka tamin'ireo député Jeriny karakaran'izany mbola betsaka no ale eo fefa ao anatiny daholo ny fandaharam-potoana rehetrarehetra fa zay le hoe ny ekipa de misy an'ilay fikambanana hoe tsy mivaha zay tany Tomasina tsaroko tsara fikambanany artiste izy eo tao anatin'izay ry Zokobe Michel Patrick mino fa mijery anao Zokobe ry Jean-Claude Sibasta ry Oza Jérôme ry Patrice Espoir maromaro izay tsy haiky de bebe razanaka ty maroa moa tsy haiky natao anatin'izay fa le tsy mivaha zay zany tena anarana mahafinaritra zay de zay itsika io tsy mivaha ary zay ny ekipa eto tsy mivaha miarika an'le situation rehetra ary tsy miala lalana zay olona avy any avaratra mahay an'izany tiako teneny tsy miala lalana zany fa rehefa hoe ino linona ino ny direction ino ny objectif oetsy miala avy amin'ny point A makany amin'ny point B de zay tsika zay ohatran'ilay mitondra sambo io hoe eto no iaingana de aty no hitodian'ilay sambo dia tsy maintsy tonga am'izay lalan'izay de ohatran'ny fiaramanidina ihany ko andeha amin'ny lalana anankiray de mety hoe misy kalina kely izy de aveo izy fa ny objectif raha ihany hoe any izy de mandeha de misy kalina kely izy de mety manao carburant izy de mandeha indray rehefa aveo ohatra zay zany tsika io ka tsy mivany eto aza mikoropaka misy tsika ary aza taitra misy tsika fa ny zavatra rehetra voadinika ary ampisainana ny anaovantsika ny tolona zay atrehantsika zany satria hoy averiko tsara satria tsy ampy tsara le fanazavako maro fefa faraparana izy fa ny capitaine d'équipe ny groupe parlementaire moa zany député fitra de efa nanazavanyzay ihany fa ny paramètre rehefa miarika situation ohatra zao dia tsy maintsy jerena tsara daholo ka rehefa miresaka paramètre ianao zany dia tsy maintsy mijery zay zava-misy aina le fitondram-panjakana sy le ataon'le fitondram-panjakana ka rehefa mijery paramètre ianao raha ohatra ianao zany ka miaina an'le situation zay difficile critique chaotique misy eto Madagasikara dia tsy maintsy pezenao daholy ahoana ny fomba fijery ny communauté ahoana ny fanambarana ataony ny communauté de reny rehetrarehetra reny zany tsy maintsy atambatra daholo reny ahafahana mijery an'izy hoe fa réuni ve les conditions sa ahoana de tsy maintsy mijery koa ianao sy miheno koa ianao ny fitaraina ny vahoaka sy ny hoe makaiza ny opinion am'izao trangan-javatra misy zao de reny rehetrarehetra reny atambatsika zany ny karazana tension etseroa zay miseho amin'ny
tsy fankatoavana misy eo amin'ny fahazom-panantenana, misy eo amin'ny mety ho fahasorenana ny fitondram-panjakana na mety ho tsy fararahiny fitondram-panjakana. De reny zany a tsy maintsy diniana mendalana daholo reny akoatra ny zava-misy eo anatin'le fitondram-panjakana, lay kekery interna, lay tsy vidivikevitra mitarika skandale samy hafa. De reny zany a raisiko parametre daholo reny. De rehefa tonga am'ty parametre aty de inona zava-misy ato am'ty bety de ahoana ny zava-misy, de suivant zany zavatra rehetrarehetra zany no ahafahantsika mitondra an'le tolona satria fantatra fa tsy afaka hiara-iaina zao fitondram-panjakana zao, na tsy afaka no mbola hanome chance ho an'le fitondram-panjakana tsika anoy an'le fitantanany am'le tsy fahombiazam-pitantanany, am'lay tsy fahaiza mitantana an'le firenena satria plus mipetraka plus be loatra lay dega ataon'le fitondram-panjakana. Mazava tsara zay resantsika zay, de zay le mahatonga atsika mame an'le option ny teo anivon'ny Gasileo de nyteny hampiasa ny fahefam-bahoaka zay option farany zany zay resahan'ny Gasileo zay. Fa itsika mbola mame an'le option hoe ndao aloha mifampiresaka ary mba handaminana ny ty raharaha rehetrarehetra ty. Zao am'izao fotoany tenenantsika zao zany zao seni de any mahajanga any de any mamory ny atao politika ny ray aman-dreny tsisy dikany, tsisy dikany le izy. Ny acteur politika reny tamin'ny sabotsy lahady latsinainy ho an'ny tena acteur politika sy ho an'ny antoko matanjaka zay tsy navelo tsy atrika ny anniversaire. De inona moa zany le fakakevitra ataony seni mialohan'le tena refonte liste électorale. De nefa le tena acteur politika reo hitantsika reto izy le taty amin'ny tsy azo tafy lay karazana parti politika be da be hoe tsy mety le zava-misy am'izao fotoana zao fa andetsika hiditra anatin'ity processus na concertation nationale ty. De misy ordre du jour ngeza be roa ao, de ndray ny élection ho avy eo, ndray resaka raharam-pirenena. De ohatry ny ridicule ihany ianao maheno na hoe ano mahajanga de anao fakakevitra amina olobe de amina omaly moa zany mpanao gazety sy ny fiarahamonimpirenena de androany force politique sisa de fa iza ny enanao any aty ngeny nefa misy adevitra e, aty nefa manery. Ary nisy fotoana nanao télé d'information ny teo anivon'ny ACC efa nahitsy mihitsy ry président Marc Ravalomanana na ry Andriamatoa Rivrakoto vao coordinateur national ny ASVM teo masin'ny ACC hoe zao ny fomba fiasanareo tsy mety. Ohatran'izay le tadiavina efa misehatra ambony be ty adevitra ty fa tsy resaka parady kely mandehandeha kely ohatrin'io de any de miseho fotsiny mametraka visibilité fa tsy misy seni vavao de tia metraka fomba fiasa de miaona am'izay karazan'olo rehetra zao fa tsy décideur ny any. Fa tsy maintsy misy hevitra avaty amin'ny antoko fohy be no makany amin'ny ratsana toko any anevon'ny faritra reny. Ka ny hevitry ny ratsana toko aty ny hevitry ny antoko fohy be mazava ny NTIM, mazava ny ASVM, mazava ny NMTS, mazava ny NRDS, mazava ny NMFM, mazava ny NTS sy ireo antoko maro samihafa. Tsy mety ny hatrehana an'le fifidianana ndao se concerter aloha anao concertation nationale. Donc atoko iza zany le resadresahana any amin'ny faritra andendehana seni io. Ohatran'izay fotsiny kely izy de mazava e, fa tsy mifanadroadro eto satria manko samy tompony coco io zany. De ama samy tompony coco azay mba mety manao zany zareo rina satria nivoy an'le concertation nationale nanomboka tamin'ny heritaona mpanohitra le fitondram-panjakana malaina hiditra am'izay de mamoriporona karazana zanaka concertation momba ny tany, concertation momba ny fambolena, concertation momba ny tsy fanjaritsaka, concertation momba ny fifidianana. Fa tsy makaiza le izy kitaza tonga tany amina resaka hoe forum sahina momba ny fanabeazam-pirenena kanefa ho an'le tena manao politika an'le fanabeazam-pirenena ho an'lay aty am'sehatra tsy miankina de fa nanohitra zany hoe tena tsy mety le izy fa tena ankame na kitaitaitra le izy satria hivory amin'ny mois de septembre zao ny filoham-pirenena any an'le fivorian'ny firenena mitambana de mba te hitondra zavatra hoentina any. Nefa ny continuité de l'état misy an'le PSE plan sectoriel de l'éducation zay nandany-mbola be niaraka tamin'ny bailleur de tsisy dikany ny diniana tamin'iny nanomboka taty fotony ary amataona nandiniana zany tamiko anao karazana forum sa asy ao anatin'ny roa andro ahoanary zany. Le tao amin'ny PSE ihany eny no nakany de zay le style namboarina kely kitritiana kely teo fotsiny de zay ny antony mahatsika eto mandrena.
atsika zany randray tsika le efa mieza atsika fotsiny le fitondram-panjakana satria zao manko le izy io zany sahirana amina zavatra be da be le fitondram-panjakana de ohatra mahatsiaro arina zany ny any am'le karazana misy ohatrany hoe inona moa zany lefa be loatra le karazana lavabolavo kely rehetrarehetra ao anatin'le trano de le manetsina an'iny tsy mora de tsy voatsetsina ato ndray misy mandavaka vaovao ato ndray voatsetsina ndray le lavaka vaovao de misy manetsina misy mandavaka ndray ato zany de ohatran'izay le izy de lasa tsy solution ntsony zany le manetsinetsina kely ohatran'iny fa mila maka solution vaovao hoe inona natao zany de hoe tsy maintsy mitady fomba aloha hanosehana anadiovana an'le zava-misy maloto zay mahatonga nylay sanatrindresaka moa zany resahako zany fa maka ohatrohatra fotsiny am'zany am'lay voalavo itoen'le tena satria mahatonga ny voalavo ny tonga amina toerana anankiray de zao misy fakafizany ao am'le loto de manjary le manetsina any atao nefa le zavatra mitondra tsy misarika an'le zavatra ratsy hiditra ao anatin'le toerana tsy afaka akorina de mila fanadiovanjavatra be zany le izy fa varina manetsinetsina an'le lavaka kely de zay le tsy metsy zay endrika ohatra tsotra fiarahamony zany le sahatsika zany mba azona satria le izy manko tsy maintsy mitondra karazana kisarisaritsika fa raha tsy mitondra kisarisaritsika riny de indraindray le izy sarotra be n'le fitondram-panjakana manakatra ny zavatra resahantsika de normal ihany le izy nandray satria rehefa mijery an'le acteur politika rehetrarehetrasika rehefa mijery an'le ekipa rehetrarehetra miaraka an'le fitondram-panjakansika de otsika tsy gatsika raha sy tafavoaka le izy satria tsy ahitanao taratra tsy ahitanao fahavononana tsy ahitanao endrik'olona tena anao développement le ao anatin'le fitondram-panjakana tena hoe mahavita zavatra eo amin'ny tontolo politika ka atahorana na vo mijory fotsiny ary na hoe tena ahafahana mitondra hevitra anankiray ka zany fitsanganany zany olo zany de mety hanana ny rehetrarehetra manodidina azy energie tsy ohatran'izany le zava-misy de efa mitondra ohatra tamitsika za tsy andeha tamin'ny andro ny dadabe tsiranana fa ho ato amin'ny dadabe ratsiraka de oza hoe tamin'ny andro ny président ratsiraka ane na zany DGP zany nge directeur général ny présidence zany nge vo mijoro e sahirana ihany ianao manoloana an'zany ary tena manao asy zany vo mijoro zany dirikab mila na dirikab civil teo anivon'ny présidence tam'zany na mandeha fotsiny ary izy de ohatra misy énergie midomina zany ho an'le force politique sasany satria tena l'homme qu'il faut à la place qu'il faut olona tena amina toerana manana ndraikitra ngeza be manana gabarit politique manana tsanganana manana personnalité miarika an'zany manana image be da be zany ny qualification azo resahana ao anatin'zany tsanganan'olo zany tsy olon'olo-pona ozany malagasy ny ainany zany tamin'ny andro ny président marakaravalomanana nisy andany hoe chief of staff zany ny secrétaire général ny présidence na miresaka fotsiny ary ianao de fa tonga de fa misy zavatra ngezabe ahoana ny convainkiavako an'ty olona ngezabe ty fa tsy hoe sanatrin'zany moa tsika mahita zava-misy am'izao fotoana zao de manao tsinitsinina olona fa rehefa mahita tsika de tokony zao hoe ny situation misy nefa ianao manana doliance ary ianao manana directeur firy foroporonina ao présidence ao ianao manana anatina staff na cabinet firy misy conseil spécial firy akoatran'izay mbola manana staff ianao eny amin'ny arena akoatran'izay ianao mbola manana an'lay plateforme taloha antoko politika ray no tataka ohatra zany ty amin'ny andro nandre dadabe tsiranana ny PSD tamin'ny andro nandre matody de ratsiraka ny arema tamin'ny andro président Zafy Albert ny NDD tamin'ny andro nandre matody de ratsiraka zay miverina izy arema tamin'ny andro président Marc Ravalomanana izy tim tamin'ny andro ny rajonary mampianina izy HVM fa ity vovonana anely mitondra plateforme irmara no mitondra isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona fa tsy hoe TGV tsy hoe freedom marery tsy hoe avirery tsy hoe MMM marery na iaraka isika na ny havana na ny liaraiky rery fa plateforme zany hoe misy mouvance présidentielle ngeza be ao fa tsy maharo an'le fitondrana le izy ary tsy mitondra nininina mihitsy le izy ho an'le bien le fitondrana
de tsisy gain de cause mihitsy ny zany andrasana na heverina fa feedback tokony horaisina am'ireo olonreo riny nefa efa plateforme efa antoko politika efa mahery ny folo no mitambatra ao de zay ny tenentsika tsy gagitsika zany raha ohatra zany mivoraka ohatran'izao reto mitatana firenena tsy gagitsika zany raha ohatra ka hoe tsy mandeha am'izay loha no fomba hitatana an'reto ny firenena satria zay mihitsy lay a karakterany zareo zay mihitsy le lasitra molona ozy izy député fetra zay le namola volanany zareo tsy olona natao hitatana fanjakana fa olona natao fotsiny haka fahefana ary ampiatra amin'ny fahefana amin'ny tombontsoa politikan'izy ireo sy am'izay tombontsoa ara-teo karena izy ireo point bary zay lay image sy lay endriky ny fanjakana misy am'izao fotoan'izao riny de io le raha vahatsika io hoe eto amina débat d'idée am'izay le vahoaka marina fa sarotra ny zavatra iainana am'izao fotoan'izao a satria io terrorisme de taresahantsika io de makany amy dictature io makany amy jadony io zany hoe lalana efa makany io ary efa tonga amin'ny arriviany jadona mihitsy io zavatra ataony le fanjakana io amin'ny terrorisme d'état de izay endriky zay zany le raha vahatsika satria rehefa tonga am'le terrorisme d'état le izy de zay rehetrarehetra tehetsika de matahotra satria hoe sao de ho samborony fanjakana sao de ho convoqueny sao de de ohatran'izay satria efa tonga aminatin'le terrorisme d'état de zay rehetra te hanainga ny tongony ka tsy faly de lasa misy endriky ny fatahorona sy fiazoazona fiahiahina mihésité misy hésitation be da be ao anatiny satria manjaka le intimidation le répression le pression be da be ny fomba hitenena anazy de efa tonga le izy lasa iainan'le vahoaka le izy ka na zavatra tokony ho normal ary tadiaviny hoe za ty nge ka tsy mihinan-kanina e taloha nihinan-kanina tamin'ny sotro be tateorina nihinan-kanina tamin'ny sotro salatsalana taorina zay nihinan-kanina tamina sotro normal na finanana am'izao fotoan'izao mihinan-kanina amina sotro kely le fandrorona kafe reny fa indray raha alohan'ny idirana any ambavan'le vahoaka malagasy tapian'le fanjakana le izy hoe tsy mahazo zay ngy izy ho sary zao hoe de voatery mangataka le vahoaka malagasy de voatery mijery fotsiny io eny le tompo-pahefana io eny le manam-pahefana no mena fahefana zay tompo-pahefana ndray ty no mahantra velona mahantra fadiranovana mangataka manao ina moa zany ty le mandoaliky ty mihitsy ny am'le mpitondra fanjakana fa tsy mety tsy fatan'le sy tsapan'le mpitondra fanjakana mihitsy ny zany hoe ireo be lelika tsy mahavranjo reo ngeny napindrana fahefana amitsika e fitsika ty ohatra mitody damosina donc tsy mety ny ataotsika ndao mba hanova famindritsika fa ny atao ny isan'andro san'andro iny de mbola manamary tena foana de rehefa tsy manamary tena de manipika andraikitra any amin'ny hafa efa tsy nitatana 3 taona lasa de ndraindray ridicule am'le izy aino ny aty amin'ny fanjakana teo aloha fanjakana président Hery Rajonary Mampianina ohatra fa nga nisy nalala ny président Hery Rajonary Mampianina raha tsy enao no micautionné azy raha ny tena izy Andriamatoa Kamina Edgar mialatsiny manonona anarana no candidat eny amin'ny Futura Andranomena nandritry ny lay a préliminaire ny TGV fa taorianan'izay mivadika amin'ny baolina nisy filoha Hery Rajonary Mampianina tampoka ministre ny finance amposena hoe ndao ty no candidat ary nanaovany reto fanjakany reto fampelezan-kevitra misy tamin'izany fotoana zany dikan'izany izy menakavy ihanyny teo zany sanatry n'izany koa famelezana ny namana ASVM zany tsy ohatran'izay le titsika ambara fa aza manilika any amin'ny ASVM fa mbola ianareo daholo ihany reo ianareo ny nandany fotoana nandany volo nandany rora nanohana ny ASVM teo tamin'ny 2014 ka raha itenina reo fa tsy maininina ny ASVM de na manongo tena sy manompa-tena ianareo zay le izy fa ny repère raisy na 2008 nakany aloha rehetrarehetra tany fa tsy ny tateoriana ny 2009 fa io moa zany misaina manoloana n'lay a zavatra tsy mety ary mahafatapatatra n'le hoe ohatran'izao reto raha mitondra fanjakana de mainy manoloana an'izany ny ASVM de nametraka n'le rupture ray koa ny condition napetraka ny communauté internationale
de nametraka n'le rupture de tsy zaka nylay a mamparaka fotoan'andro le izy ka raha lazana zany am'izao fotoana zao ka retsiny tsy naomby sy ny sisa tsy ianao ihany dada ihany nyvadiny mama nyvadiny dada aza maka mihitsy mbary de référence taty amin'ny 2009 nakatina ka 2014 fa 2008 ny atsika midina zay ny adevitra eto zany resahatsika riny ny antony sotra be mamerina mihitsy tsika am'le tena hoe fiandohan'ny adevitra isy dikana satria lasa ohatrany tsisy dikana nisy fomba fiteniny antokorama zay na ny rassemblement de l'avenir de Madagascar ny am'le hoe fanjakana misy varany kofa tsy hainareo koa ny dikan'izany de mandahana manontanytany olona hoe inona ny dikan'izany fa zany hoe fanjakana misy varany zany de misy dikan'izany ny fanjakana ny famoronana fanjakana sy ny fanakanana fanjakana misy dikana ny endriky ny fanjakana républicaine amin'ny alalan'ny constitution misy dikana ny endriky ny démocratie ny laïcité de l'état ny resaka séparation de pouvoir en principe de gouvernance ny institution maro be no mahatonga anao hoe ahoana no ahatonga homme d'état fa tsy homme de pouvoir sy ahoana no ahafahana manangana fahefana amin'ny alalan'ireo olona zay mena andraiky mpahefana na olom-botendry na olom-bofidy ka manana redevabilité makany amin'ny vahoaka zay ny endriky ny fanjakana misy varany fa ity tsika riny tsisy varany le izy de lasa marina fa raiky tahotra am'le zavatra ataon'le fanjakana ny olona fa zao efa manomboka mivatsy kelikely io de zay ny ratsy be lasa misy désobéissance ale izy satria tsisy varan'le fanjakana ka ianao manao scandale isan'andro ianao tsy mahay am'le resaka gouvernanceako tsisy état de droit tsisy bonne gouvernanceako zany zava-misy ainan'eto de tsisy varan'le fanjakana nefa le fanjakana tokony oekena manomboka avy aty fotony mandrabatonga ny am'lay tapony zany de zay le miverina hoe lasa manetsina sisa le fanjakana satria fasa amina karazana problema be da be mihitsiny de mamerin-do tsika io de fomba famerena anazy miverina ao anaty molona aloha miadevitra aloha concertation nationale fa tsy misakany zany ny amin'ny etsika samy hafa satria ndretraretra koa de samy manana ny fomba everiny riny fa ahafahany misy eo sy mietsika seo anatrehan'ny tsy fakatoavana na tsy fanekeny ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana reny tsika le amin'ny mahajanga aloha koa par rapport ny information de meriko andrena aloha de ijerijery raha efa ambadika eo zao be manuela de raikitra ndray ty revi ty ya efa misy tazatazanao ambadika eo fa raisiko kely le tenin'ny faniry teo ny amin'ny hoe homme d'état no izy fa tsy homme de pouvoir le homme de pouvoir mantsy tonga de resaka hoe fahefana zay fahefana mangetaeta fahefana zany zay le atao hoe homme de pouvoir samy hafa mihitsy ny tena hoe dikan'izay raha oharina amin'ny antsoina hoe homme d'état zany a misy lanjany zany misy fahafenony zany ary ny fahatongavana tompoko ka ahafahan'ny olona anankiray mitondra n'zany titre hoe homme d'état zany de misy lalana be de be fa tsy hoe tonga fotsiny am'izao fiteny am'mola hoe homme de mieritreritsika hoe lehilahy fa tsy voatery ho lehilahy fa mety ho vehivavy ihany koa homme d'état zay no izy fa tsy homme de pouvoir ny homme d'état dia efa tena hoe fahafenony zany a ary ambony ery zany a misy lalana be dehibe no diavina zay ianao vao tonga amin'ny anarana antsoina hoe homme d'état fa tsy misy hoe homme d'état amin'ny alalan'ny kisendrasendra tsisy an'izany fa ny homme d'état zany olona efa voasedra ihany ko vo afaka tononona hoe homme d'état olona izay nandalo ny ambaratonga isan-karazany miaingany amin'ny ambanindrindra izay vo tonga any amin'ny titre ilazana azy hoe homme d'état tsy
tsy tongatonga ho azy zany ny fananana titra hoe homme d'état. Io tsy ohatrany hoe mari-boninahitra mety izy tovitovizany ihany hoe ny olona mendrika no mena mari-boninahitra. Mari-boninahitry ny tany aloha hafa fa mari-boninahitry ny lanitra koa mafy zany. Zany ny tena faratapony zany. Fa raha ny eto tany aloha ka raha hoe miresaka hoe mpitantana de hoe homme d'état, resaka hoe firenena dia misy dingana maro isan-karazany. Dia atsika ny mandinika, atsika ny manontany, atsika ny mametra-panontaniana hoe ahoana sy ahoana moa zany ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha iresaka ny amin'ny hoe fahatongavana any amin'ny antsoina hoe homme d'état. Fa ao anatin'ilay raharaha koa dia tsara manamarika ny amin'ity le hoe fampiasana fahefana tsy araka ny tokony ho izy ity. Ianao zany ary ananina ary ny ao anivon'ny fanjakana ny tiana tenenina amin'io milaza ny aminy hoe 2023 efa tena mikarakara ny fifidianana atokisana io sy ny sisa ny seni any amin'ny faritra any manao fampionana sy ny sisa. Zay no ataony eo anivon'ny seni, zay no hoe fitenenana ataony eo anivon'ny fanjakana. Fa hoany tony sefokotany solosolonisako ny metsiko tony. Zay le fanontaniana. Fa nga io resaka fifidianana io tsy miainga any amin'ny fokotany. Vao miteny ianao lisy-pifidianana sy ny sisa miainga any amin'ny resaka fanisambahoaka, iza avy ny olona mipetraka ato, iza mifeny taona ato, iza zao. Ny sefokotany manana andraikitra lehibe any amin'ny fokotany zay misy azy. Fa eto Antananarivo fotsiny efa firy ny sefokotany nosoloana. Ary efa nitenenina foana hoe io any fototra. De jereo zany le fitondram-panjakana fa any amin'ny resaka fokotany raha tsy voafehany. Nefa hoe eritreritra anao fifidianana. Milaza mandresy lahatra ny mpiarabelona ny aminy hoe anao fifidianana tena mangarahara, itokisan'ny rehetra sy itokisan'ny rehetra ahoana e. Sefokotany ara misy problema. De tonga de hoe abrogé anao. Fa miala ianao zany fa efa ho avy ny solonao de misy taratasy. Tonga de avany amin'ny distrika avany mitotona ny taratasy de hoe abrogé, dikan'izany abrogé zany hoe mijanona amin'ny asanao zany fiteny miady zany fa rehefa tena hitsina de hoe miala ianao, fa miala ianao fa soloina. Io zany tsy fantatra hoe miala satria maninona abrogé satria ahoana fa tonga de hoe taratasy izay. De io zavatra io miteraka problema ao anatin'ilay fokotany. Ny fiainam-pokotany aloha zany de fa hoa satria ozy le fokon'olona iza koa io. Izy io. Tsy mahafantatra an'io zay. Ny sasa moa tsy mipetraka ao amin'le fokotany mihitsy. Raha pokotany de fa tsy milamina. Nefa any no miainga ny fifidianana. De ahoana moa no atokisanao zany ny fikarakarana ny lisy-pifidianana sy ny namany eo. Ahoana no atokisanao? Mbola tsy miresaka seni akory. Mino mbola fanontaniana be dehibe. Fa aty amin'ny resaka fokotany aty amin'ny fototra mihitsy efa tenenina foana hoe maninona ny tena mety amin'io de fidin'ny olona ao amin'ny fokotany ny sefokotany zay tiany hitantana azy. Ny olona amin'ny fokotany any mifankafantatra. Ny olona amin'ny fokotany ao mifankafantatra ny ao hoe ary ihany ohatr'izao, ary ny quartier ohatran'izao, misy quartier maromaro ao anatin'ny fokotany anankiray mifankalala daholo. De ny olona zany mahafantatra hoe ranona no mendrika ho atao sefokotany. Fa tsy ary amin'ny distrika ary no tonga de hoe ity de abrogé ny anina de soloana ny anina. Zany ny zavatra misy. De inona no atenentsika manoloana an'izay? Mampilamina ve zany? Eo indrindra izy, mampilamina antsika ve zany? Any amin'ny fototra mihitsy. De ao amin'izay de ao amin'ny fokotany ao vokatra zavatra zay. De misy amin'izay le clan-clan. Teraka ho azy io teraka ho azy le clan-clan. De lasa tsy mandeha amin'izay laona. Zany hoe le valeur, le lanja mihitsy ho an'ilay sefokotany no lasa tsy mipetraka. Lozika be zany. Satria ianao mitana an'le andraikitra sefokotany kanefa ianao tsy manana fifamatorana
eo amin'ilay toerana zay iadidianao eo amin'ny fokotany iadidianao zany sy ao amin'ireo vahoaka ao anatin'ilay fokotany. De ahoana moa ny olona ny tsy eritreritra hoe misy ambadika io, ahoana moa ny olona ny tsy eritreritra hoe ty abrogeny anina de solonany anina se fokotany tsy mifidiana, de lasa mieritreritra ho azy ny olona zany manao hoe sy misy ambadika io, misy resaka fifidianana io, tonga de zay misy resaka fifidianana io, etsenany etsika eo ny seny efa manao recrutement sy ny sisa sy ny sisa, ato ny se fokotany soloana tsy fidiana fa soloana, de ozy ny olona hoe tsy mandehandeha ho azy io. Normal be ny olona raha mieritreritra an'izany fa aza atao hoe tsotsorona fotsiny zahatra efa resaka manidina fotsiny zany, resaka tsy mitombony zany, ahoana ny tsy ampitombona an'izany, soloanao se fokotany, zeny manao recrutement, tendrenao ny gouverneur, milaza ianao fanao fifidianana amin'ny 2023, tsy avelanao manao mitinina ny mpanohatra. Misy dikany daholo zany ho an'ny olona misaina sy ho an'ny olona mieritreritra, tsy mandehandeha ho azy zany tompoko, fa misy ifandraisany daholo. Se fokotany any amin'ny fototra tendrena, tsy fidiana fa tendrena. Samy hafa mihitsy aloha le hoe fidiana sy tendrena. Le olona fidiana manana fifamatorana ho an'le ny fidy zay, fa tendrena mamita mission, ohatrany hoe mamita iraka, zay natao hoe tendrena. Fa le olona fidiana misy fifamatorana eo, misy tadipotra ao mifamatotra amin'ilay ny fidy, tsy mitovy mihitsy ny lanja zay. Ka any amin'ny se fokotany zany de efa mipetraka le olana tendrena, se fokotany, chef de région tokony ho fidiana, tendrena, lasa gouverneur. Ny prime ministre raha hiakatrakatra ambony kokoa isika, tendrena. Ny ministra isa tokony sy isa sokanjany, tendrena. Hitantsika amin'izany dia ny seny moa zany le hoe misy solotena zao, misy solotena zao, misy solotena zao. Ny anay zao mpanao gazety hoe misy solotena ny mpanao gazety ao, tsy ny namana mpanao gazety zay solotenao amin'ny seny, tsy amin'ny maha-olombelona azy, tsy any fankafantatra tsara, mpinamana tsara, sy sisa. Fa le fomba natongavana tamin'izy satria le seny teo aloha fa niteraka ao be de lasa teraka ho azy zany ny raisonnement logika be ilay zavatra, satria hatrany amin'ny fotony any de efa tendrena daholo. Nefa io zavatra io dia manao randra-tariana, miainga any amin'ny se fokotany de miakatra de mandalo ny rafitra any ambony any sy ny retraretra, dia lasa tsy mipetraka intsony ny fampatokisana. Ary normal be ny olona raha tsy matoky, ka le izy olonao daholo no eo, de eto amin'izay ary no fanamariana tena anisan'ny tsy maintsy resantsika kely hoe reo mpanohatra reo ihany anie no mahatonga ny zavatra tsy mandeha eto reo mahita tenenina foana, reo mahita an'izao foana, efa miezaka atsy, efa misy fivoriana ary ny seny zao efa mitety faritra any, efa manao fakakevitra sisa mampiona an'izao araka ny tenenina teo, efa mandeha atsy mandeha ary, efa miezaka mihitsy le ny mpitondra manao zay tena apety, fa reo mpanohatra reo de mahita tenenina foana am'tsikera foana. Ka ny zavatra iaingana de ny zava-misy any, tsy afaka hoe ilaza fanakanana amina zavatra tsy misy. Fa izany tsy minainaina ary amin'izao fotoana zao, amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy izany tsy minainaina, iza no tsy minainaina amin'izao, izay anie no aingan'ny tsikera, fa tsisy resaka mihitsy hoe tsy fitiavan'olona io. De misy miteny hoe na ny eo amin'ny mpitondra sy mpanohana azy, na ny ato amin'ny mpanohatra, mitovy ihany reo. Azafady ahoana ny ampitovy an'izany? Ao mantsy zany misy zay moa tsy maintsy azavaina tsara zay hoe misy zany hevitra indray any ananina any de hoe zay eo anelanelana eo, fa na mpitondra na ny aty amin'ny mpanohatra de mitovy ihany reo fa samy teo.
ihany rajoelona ny eo zao ay raha valymanana efa teo ihany ko mitovy ihany reo fa alao tena tsy zay tsony ny itondrana anazy fa alao olo-kafa mihitsy ny sisa fa nga io resaka olona resaka fodikevitra io eo aloha de mila hitsy resaka fodikevitra io tompoko fa tsy resaka olona fa raha resaka fodikevitra fitondrana amin'ny firenena indray ny mpanohatra ny tsy mitatana amin'izao fotoana zao hoe fa nga mpanohatra manendry gouvernoura fa nga mpanohatra nga no manolonolo ny sefokotany isak'izay metsika io hoe abrogeny anina de solonany anina fa nga mpanohatra manendry prime ministre fa nga mpanohatra manendry ministre zany tenenina rehetrarehetra zany a tompona ndraikitra eo amin'ny firenena daholo tompo-pahefany zany ko nahoana no teneniny sasany hoe reo mitovy ihany na ny mpanohatra na ny eo amin'ny fitondrana diso be tena diso fa ny mpanohatra dia manao ny andraikitra mampanohatra azy satria afa ny fomba fijeriny ny fitantanana ny raharaha-pirenena mahatsapa ny ety amin'ny mpanohatra ty hoe tsy araky ny tokony ho izy no hitondrana ny firenena fa tsy azo atao kofroka be ohatra zany misy mantsy mivoy an'izany hevitra zany any ananinany hoe ray andro tsisy ray any zany ny mpanohatra tsy manendry prime ministre mpanohatra tsy manendry gouvernoura mpanohatra tsy manolonolo sefokotany any amin'ny fototra rehetrarehetra any ny mpanohatra tsy mamoaka décret okzay azavady indrindra misy ny mpanohatra tsy manao conseil de ministre ka anendrena olona mpiasa-panjakana ambony any amin'ny sehatra maro samihafa anjara mpitondro zany ka raha ohatra zany misy ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena de tsy mipanohatra no mahatonga an'io mipanohatra raha manome solution hoe alao iresaka mba tsy tonga hatrany amin'ny io ohatrany any Kenya io zay le izy zay ka dia anjarantsika zany no misaitsaina tsara fa tsy hoe atao resaka fotsiny ihany hoe na mipanohatra na ny mpitondra de mitovy ihany reo fa zao tsy mitovy zany tsy mitovy mihitsy misy mpitondra eo de ry zareo ny responsable amin'ny fitantanana ny firenena fa nga mipanohatra no négocie amin'ny pétrolier raha miresaka amin'ny resaka lasantsy oka aloha zay azava fa tsika mantsy ohatran'ny varomarina de misy mety ohatrany ohatran'ny tohatra zany le izy tsy zay le izy fa ny mpanohatra mazava tsara ny fotokevitra izay ijoroana tsy tafavoaka itsony ny fomba fitantanana firenena amin'izao fotoana zao andao iresaka zay manohana an'izany daholo siatra maro ankehitriny eny ary na manafaniry andray an'ny zokobe Manuel ianao rehefa hitako ato fa efa misy zavatra tena homaniny sy afatra sy famelaberana no entiny amin'ny mpieno sy mpanaraka menanao indray rasehatra eny ary misaotra rina ny amin'ny fanomezana zay micro zay tia notany kely fotsiny tsika amin'ny Gaëtan hoe efa mivoaka tsara ve le feo satria mbola nandamina an'izay Gaëtan teo de efa mivoaka tsara Gaëtan ok ary merci Gaëtan efa hiakatra eto i zokobe Manuel mbola ambadika eo izy fa hiakatra eto satria tsara ihany manko ny mifampiresaka lafin-javatra zay everitsika zany fa niarahany aina niarahana hita tany ny faritra andrefa ny nosy tany de mandritra ny resadresaka moa zany rina ihany keo anomana sady makainy tsy maintsy mifambindimbindy eo fandimbindimby eo zay mirahalahy zany ao anatiny ty fandarany ty izoko be Manuel io tamin'ny herinandro lasa izy de tany Ankaramalaza tany Manakara zany de voavy any Ankaramalaza mbola sinoty izy mbola amin'ny etambeny de fa tonga de fa nandray ny fiarakodia ny ombonana de lasa tany Mahajanga tamin'ny alakamisy teo tenanao karavanina tamin'ny lalana iny zay dikan'izay zany lavidavitra amina kilometatra le lalana nandehana ny zokobe Manuel de avy any Mahajanga de nikodabaisina indray aloha zany hoe ndao aloha mba hitondra ny fomba fijery sy ny zava-misy mahakasika n'iny tany Mahajanga iny de hiaraka eto zay mirahalahy eo ampiandrasana satria hanatotona ny vavao amintsika eo rehefa aveo fa misy vavao lehibe andrasantsika aloha zany any ambadika any de eo ampiandrasana an'izay de resadresaka eto zay mirahalahy miaraba zokobe Manuel miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy satria avy any Ankaramalaza
miarahaba ny malagasy koa sempotry ny fahasairanana za matahotra miarahaba tena zay lavitra ny lalana lavitra ny lalana fa zay mihitsy ny resadresantsika eto Manuel raha lay mampisaina ronono zay zany no le fa ino moa zany tena anarina fa fanampina anarina hoe Manuela zany diso fatatsika loatra namana Manuela nefa nresahana teto any nanomboka nomaly zay zoko be Manuela mikasika indrindra ny zava-misy tany Mahajanga ianao moa zany anisan'ireo tany antoerana ny aina ny zava-misy nanomboka ny lakamisy alina nanatanteraka fivoriana sika efa niomakomana ny tany atoerana tamin'izay mety ho programa samy hafa ny toy zoma teny fitsenana ny président Omar Karavalmanana teny amin'ny seranam-piaramanidina de misy ny fanasana nataony Sampanty azy tamin'ny Fitrofambe dia nitondrany ny fiofanana fampiofanana momba ny leadership na fahaiza mitarika dia niatrehantsika indray ny sabotsy rehetrarehetra ny toy ny alahady indrindrandrindra tary amin'ny fanasany ny FKTLM zay zaika be fa raika amin'ny roapolo ianao raha teo aloha anisan'ny mpino anatin'izany loteranina izany dia aveo ny toy ny alatsinainy nandritra n'le fotoana zay niatrehana n'ireo mpitandro filaminana sy ny fanakanana samy hafa ny aina ny zava-misy tany atoerany Manuel de zay le izy hoe mamitondra version hafa ndray akoatra ny solomavambahoaka ny tena manetana ny tany atoerana ianareo ao anatin'ilay hoe tiny mazokony zany le tranainy anisan'ilay nanangana dia notarian'ny président Rarina Ivandrena Atoandro niara-manotrana satria fa zava-dehibe mihitsy le fiombonam-be amin'izao fotoana zao ny fahitany Manuela ny zavatra nitranga zany nandritran'izay fotoana ny tany saiko azy nanomboka laka misy mihitsy ny mandrapatonga ny latsinainy ny latsika tany atoerana Manuela invitation lavina ya marina zany tonga laka misy tokoa zay de ny vory nandeha tsara ny zavatra tany ary ny zavatra vita rehetra dia miabo izy ny fitenenana na dia ny sakanana ara indrindra fa nitsena ny filoha Ravalomanana Marika tamin'ny tany amin'ny seranam-piaramanidina zay tsy nampoiziko satria ohatrany nataotaonay nangingina izy iny noho ny am'reto mpitondra reto fa manahirana ihany manaka anazy le 6% sakanany fa sasany ampanaovany zareo nanao tany namonomby nanao tsy sakanana de nanao carnaval fa ny sasany sakanana tsy nampoiziny de iny moa président Omar Karavalmanana manana ny fijeriny de nitety-tsena zay tsy nampoiziko le mitety-tsena sy ny eny andalana rehetra fa nagaga tany anatin'ny tsena sy ny olona teny mipepeka volany sotro nona zay président maty zay de za mijery any fa ahoana zany zay ny zavatra hita tany miantso vonjy amin'ny filoha Ravalomanana ny malagasy fa tena reraka mahantra lasa mahantra zay tsy nahantra zay tsy olona tsy sahirana lasa sahirana miverenanao fa maty zay zany hikika heny tany Mahajanga ny karakara zay marina fa no sakanana ihany zay tafiditra tamin'ny sabotsy tao Magro miresaka amin'ny commissaire miresaka amin'ny colonel reo miresaka amin'ireo gendarme tsotra reo zay de io zalahy zay ne iraka ihany de atao eto fa nagaga 3 ariary ny ndamin'ny teny meniny zalahy any amin'ny 5 ariva le olona tsy mihinana atoandro eo ihany jery eo tsy hitako zay dikany anakanana mijery sary nataoko an'izay commissaire hijery sary ene hijery sary fa tsy anakorontana ny Mahajanga zay misy fivoriana heniky ny fahasoavana aloha Mahajanga satria tany dao ny fivorian'ny fiangonana rehetra zay mbola mitohy am'izao fotoana zao mbola misy anglikana koa mbola any koa ny FJKM raha tsy diso zay ny fikarakarana tany ary ny tima mazokiny zay nitarika azy de misaotra ny filoha Rarinaivo ary izy efa lehibe ny izy mihitsy nitarika ny filaharana fa tora amin'ny mijery azy de izy nitarika azy resaka teo amin'ny gendarme fa misaotra azy nitarika hatrafarany na tima mazokiny ara efa lehibebe any fa nisy anankiray taminay tena nahatra nametaka an'ireny sary iny hatra amin'ny 5 maraina zay indrindra nanomboka tany tamin'ny fitora sasany sa tamin'ny 7 ora alina tany hoany fa metahana sary hatra amin'ny 5 maraina hatra amin'ny 5 maraina fa na fa tia mizokiny izy fa natonto sahatra amin'ny farany zay moa natory za mbola reraka be amin'ny 5 maraina izy vonody de zany zava-nisy tany fa tsara tena tsara ny fandehana
président tena mahay hitako izy tao amin'ny sympathie nampianatra leadership tena sarotra ny eny samy malagasy ombolona fa mbola hainy tsara mitantana ary izy nongatana hitan'olo hoe hanavitra an'ity firenena tena mahantra ty zay zava-misy ya Manuel ny fanakanana moa zany iny mihitsy foana fa efa natsiditsidika teo ihany izy tam'le hoe misy manao tsy voasakana maro be fanontanisan karazana antoko politika maro zay sy ny député fetro maly hoe manao karazana fameloma maso, manao assemblée générale, manao fananganana birao, manao mini congrès, manao karazan-javatra maro entimisy hoana satria ny fiainan'ny antoko de mila mihetsika koa ny antoko zany ka manoloana zany trangan-javatra samy hafa zany nefa ho an'ny antoko tiako Madagasikara de voasakana ny antoko tiako Madagasikara de eo le fanontaniako zany Manuel ny amin'ny hoe maheno sy mahita am'lay zavatra niainana tany etera antsika de fa inona loatra raha ny problème an'ireto olo reto am'le antoko tiako Madagasikara zany de verina anatin'ny adefitsika afaka mba resahany Manuel ave zay amin'ny lafiny zavatra de ho resako amintsika le vaovao rehefa aveo fa masoko be Manuel moa hitondra fanazavana. Izy io de mahagaga marina satria mba niresaresaka atao mahajanga ny tenako mivory de mivoaka mijery eny andala miresaka amin'olo nanao tany ny IRD ny TGV zany tsisy zany tsy mahita olo TGV fa IRD izy mitambatra nanao namonomby tany aminy de navelanjareo manao ny arema manao mety fa nahoana ny antoko tiako Madagasikara mankalaza ny 20 taonany aiza koa sy olo anao anniversaire hangataka lalana zany tsy mety zany ingahy marika raha valimany zay filoha zay teneny zareo 6% ihany ny azy am'izao fotoana zao hoy le madama mpiteny iny no atahorana zareo mafy tena matahotra zany zareo ary ny olona miteny hoe inona tsy korontana anareo any zay tsy anakorontana firenena efa lasa mahantra be zao mbola korontana zahay hitondra rehefa aveo de mbola hanarina de hotara fa leo hitany malagasy tsara io adalana taony io zara raha joela raha azo 2% mety 0,0013% ny azo ny angamba am'ty fotoana ty de alamina eo jerenay tsara ny fomba fanaovana rehetra satria rehefa mitondra rehefa aveo zay mino tanteraka fa mipetraka Flora Ravalomanana marika hanavitra an'ty firenena ty haingana de haingana zay manana traikefa tsara handosirana haingana am'izao fa sairanana zao dia zay fa ny malagasy no tompony fahefana io rehefa tsy zakany olona io zavatra ataonareo tata zao ny ataony fa zay zany tany resaka tsara na tamin'ny gendarme zareo ny miome ihany tsy hitany zay ataony zay ne tsy hitany zay atao mena ambany mena ny préfet nandositra tany tsy hita fa hitako ny vavaka ihany izy rehefa aveo de nijereko tsara nandositra izy tsy hita hatramy farany zay ifampiresahana zay zany tsy nanakorontana tany satria mahajanga betsaka ny olona nivavaka tany betsaka ny mpitsangatsangana tanàna milamina fa mahajangako tezitra ihany ny olona tezitra zany tany mahajanga tany mitovy am'izay koa tany Manakara rehefa nantany tany Manakara hoe maninona nareo tsy miteny tsy mivolana io de le olona zany leo fa zao nataon'zareo tamiko hoe horohoron zareo zay am'le varitsinjo moa sa inona tsinjo iny izy iny tsy mahazo an'io raha vo mitarainao de milefitra zany fa tia hazo an'iny zavatra satria diso sahirana ny malagasy am'izao fotoana zao zay ny zava-misy tany mahajanga mafana ny fivavahana mandeha ny fanasana rehetra nipetraka tsara na tamy sympathie fa zareo de nitady filoha maraka raha valima za de gaga aiza izy mipetraka aiza izy ataonareo iny fipetrahany zahay eto mahajanga izy tsy haiko zay fipetrahany za koa tsy tompo tany eto fa samy malagasy tompo Madagasikara rehetra de ary tena niodikodoana andry zareo mihitsy samitsika nandeha iny ara 4-4 mihitsy nanaraka am'izay ale rehetrarehetra inona loatra ary ny tena problème zaraha efatra koa ny 4-4 nandeha ny lalany de fany izy rehefa aveo samy matitaka iny de magaga fa maninona aza matahotra zany rehefa mahita ny Flora Ravalomanana fa izy tsy maninona avy izy miresaka ny natany antsena na mividy zavatra kopakopa tanana ihany izy hatrany farany zay ny tany mahajanga hatreto tena nanao namita tsara zay namita any ary tena mety ny zavatra natao averiko tsara isaorako aloha filoha raha harinay vo tena mbola mihitsy mitarika izy mihitsy nitarika
ny filaharam-be na keo amin'ny gendarme fa zany ray aman-dreny ny time zokony zay nitantana ny time voalohany mbola mahita hoe tena mahantra malagasy fa mila votana tanteraka am'izao fotoan'izao. Misy vaovao moa am'izao fotoan'izao zany satria zay hoa le mampome anahy mihitsy izy ity Manuela zany hitamitsika tany zany de nisakanana hoe ina ary tena problème an'ireto olona reto zany satria mafatapatatsika any avy aizy ty baiko ty miainga satria na le mpitandro filaminana na le préfet sahirana daholo le amin'ny fomba fandraisana fanapahakevitra nefa zany zao a raha ny vaovao zay efa voaraitsika zany zao de misokatra tsara indray le sary fampirantiana zay tsy namelana antsika hiditra teo amin'le toerana zany a de efa misokatra izy ao de any atoerana am'izao fotoan'izao ny député membre Benrina, député Géry Randrembolaina, député Rastany tonga any atoerana koa député Rastany ny azakazaka mihitsy fa ahoana satria mbola nanana didy amanandraikitra koa député Rastany fa nanao relais zany am'le ekipa niala ndray zany a de tonga any de efa misokatra ndray izy ao de raha efa voniny Gaëtan de alatsao ndray sary Gaëtan zany a etitsika ilazana ny amin'ny hoe mampimenge le fanjakany mety filora valomanana mihitsy natahora satria de ijery de iteny avahoaka de inona lasany zareo mafy mety ho antson-javatra iray lehibe mihitsy zay lafin-javatra zay satria lay fidirany président Marc Ravalomanana ny sabotsy ihany koa zany de tena succès tanteraka de tsy zaka andrala satria tsika nare ihany tsika misy be de any fa ahoana ny navelanareo nandeha nitety tanàna fa ahoana ny navita carnaval le président Ravalomanana iny fa ahoana nandeha nakany an-tsena samihafa nidina teny amin'ny lalana teny de nikopakopahany olona sinsisa io zany zao sary milatsaka voalohany avany Mahajanga izao maraina zao de misokatra ao zany le fampirantiana tato zany tsika le tsy navela hiditra de io amin'ny sary teo zany député membre Benrina avereny kely le izy teo Gaëtan député membre Benrina, député Rastany, député Géry Randrembolaina tamin'ny sary voalohany teo misy any Zoasain anisany io zany Zoasain zay anisany mpanisiketrika ny tima ihany koa any amin'izany faritany Mahajanga izany mandeha zany zao le fampirantiana ndray zany hoe sakanana tsititra tsika fa mety amitsika maly samy lalao an'le stratégie de le visibilité le izy de nareo koa mitsapatsapa force ny team sy mpanoatra zay de natosika reo teny amin'ny lalambe de aveo meny andray zany hito ndray zany zao le sary zany zao ty de afaka mialika tsy misy mialy zany eo fa mbola any foana ny ekipe zay le efa teny ny fanomezany ty tsy maintsy mijoratra amin'ny farany de mbola irassurena antsika foana eo ny ekipa miaraka amin'ny team Mazoky ny solombavamboaka tiako Madagasikara ny birao politika indrindra miaraka andreo mpiatrika team any toerana ka na misakana anarantsika nanomboka sabotsy lahady latsinainy tsy maintsy mbola mahita hirika foana Manuel ahafahana miresaka sy mampiraty satria ilainy vaoka ny ohatra zao de misy sary reto am'izay zany izy raha mifantatra zany de milahatra zany ny pony Mahajanga zany ao ivelany eo zany hijery an'le fampirantiana tsary miditra tsikelikely am'le toerana teto amin'ity toerana ity le nitenen'ny Manuel hoe nanomboka tamin'ny fito sasany alina sa tamin'ny 7 ora alina nanomboka nametaka sary ka hatramin'ny 5 maraina de zany ny team Mazoky ny tena nandray andraikitra teo daholo ny bira politika teo ny député mifandimidimy teo fa tena nisy tena tsy akiala mihitsy hatramin'ny 5 maraina zany de zao le izy inona ny tokony ny atahorany le fitondram-panjakana am'izao fampirantiana tsara zao de mijery sary ny olona de manao selfie de maka sary ho ataon'ny fahatserovana de misy sasany ara mpianatra manao fikarohana de manoratra mihitsiny ohatran'izao ke fitantanany Ravalomanana zay ny tanora rehetra zany antsoina any Mahajanga hijery sary zay niteneniko tamin'ny commissaire tsara ary izy namela de anary mihitra fa tsy manina hijery sary ane fa tsy anakorontana ary natahorana zareo ngamba reto le mpitarika magro maditra tao eo koa président Marc Ravalomanana tonga fa tena natahorana zareo hoe président Marc Ravalomanana resaka amin'olona tao amin'ny magro io io ary zao mipetraka tsara sary ane no jerena afantarany tanora rehetra zay hoentinay eran'ny Madagasikara eran'ny fatra rehetra am'izao fotoana zao hoe tahaka an'izao zany fitantanany Ravalomanana marka nitondra ny firenena zany satria nareo tanora am'izao fotoana zao tamin'ny 2009 raha 10 taona 2022 zao fa mifidy izy am'izao fotoana zao zay tsy hita ny fitantanany nga Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany fa ny zavatra hita ny tsapany heniny de raha joelona nitondra nampandihy zay ny fantany mampandihy de mananga ny zavatra
de fanaovana sport zay oentiny zany tanora fa tsisy zavatra napetraka ho an'ny tanora malagasy na ny fianarana zao potika tanteraka eny amin'ny anjerimanontolo eny na any amin'ny EPP na CG na lycée tsisy fandaharam-pianarana mandeha am'izao fotoana zao lay PSE nataony ministra Paul Rabal iny PSE iny tsy mampandroso ny malagasy fa mampandroso ny européenne za tena miteny an'izany hitako ny programanareo iny tsy mampandroso ny firenena malagasy ny PSE fa mampandroso ny européenne ny tany ivelany rehetra ka tsy tokony apetraka eto Madagasikara iny amboaro tsara iny fandaharam-pianarana mety eto an-tanindrazana eto be deaibe ny zavatra eto misy pétrole eto misy vatosoa eto misy siramamy eto misy zavatra be rehetra alefa aso any ho fambandrosona Madagasikara no atao fa tsy forcena hoe PSE atao teny malagasy izy io fa tsy PSE lava zany zay ny zava-misy ho antsika tanora ho an'ny tanora mipetraka am'izao fotoana zao iny sary mipetraka any Mahajanga isaorana zany fa saikanetinay sary iny de izy président hoe avelao ny sary fa mbola hojena izy de misokatra tsara izy iny zany ny vahoaka ny Mahajanga lina ao anatin'le fampiratiana Manuela zany de mahazo ny vaovao samy hafa tsika mbola hitotona eo ihany sary eo ampiandrasana an'le sary samy hafa io zany fa hitotona eo ihany zany sary de ho zaraiko amintsika indray le izy hoe ohatran'izao ny fivoarana satria mbola ezaky ny andefa sary eo fa manao kokoa aloha zany tsika ry député Mamy Ravelindrina ry député Géry ry député Rastany zany sy ny ekipa rehetra Mahajanga tsisy milavo lefony zany eo ary mitsoratra amin'ny farany izy zay le hoe tsisy tia mataingany ambozony zany araka ny tenin'ny député fetrana manaiky lembena an'izany fa samby olo samby amin'ny tetikadiny ary olo samby amin'ny paikadiny ary mampiasa tsara le betro le atodoy atsehana an'le zava-misy satria reto manko miseho fetsy ay fa mbo ohatra mbo mahay zavatra kely ihany koa tsika nge hiatrehana an'le zava-misy de Manuela manoloana an'le raharaha fa te hiverina lafin-javatra Manuela tsy haiko ny lalana tany Akaramalaza aloha zany na afaka anjery kely ihany ianao avy taty Manakara mandrapatonga aty fa ny lalana nandehana atsika aloha zany tompoko ay de aloha na resaka kely amin'ny Manuela satria lalana de ratsy ny lalana ary zay hoe lalana ratsy zany raha fiarakodia kelikely zany de tsy maintsy mandady mandeha makany Mahajanga tsy maintsy mandady zany ary mila fitandremana de raha ohatra zany voyage amin'ny alina lasa misy olana am'le resaka tsy fandripalemana Manuela de tsy maintsy nisy fotoana moa tsika ny andro misy hoe andaso anao karavaniny tsika io zany ahafahana mandeha fa ratsy maika io mandeha ratsiratsy jiro any lavaka be tsy fakahitana ary tena le lavaka amin'io tena enjana be afaka mitantara kely am'izay ve Manuela aloha ny lalana tany Akaramalaza aloha Akaramalaza fa Akaramalaza ihany satria nakan'i Jesosy nandeha tany de nahazo tsara de zaraina malagasy rehetra Akaramalaza Manakara efa fantatra ny lalana fa tao Manakara tavela ny antony tsisy gazoal tsisy to fiara niakatra avy te Antananarivo makany Manakara de teo fa ny aingan-tany lalana tsara misy simba fa za fanina aizanareo zany de izy le chauffeur ety amin'ny Ravalomanana fa ngaty goudron ty koa misy Ravalomanana zany anakanto aisa zany za tsy malala fa aizanareo zao ety amin'ny Ravalomanana zay misy telefony izy zany io fa tsara lala aika ty Ravalomanana lalana teneny zareo ty Vohiparara le Vohiparara ratsy be talona patory iny ny filoha Ravalomanana vonipetraka zany izy de io namboariny voalohany de lasa anarany le goudron raha voniteny chauffeur aizanareo izy namana ety amin'ny Ravalomanana de misosa tsara iny koa firy kilomètre mo izy iny Manuela lava io za tsy de maro fa lava fa tena vitany tsara de mea de za tsy malala manontany olona fa ina zany lalany Ravalomanana namboatra ny Vohiparara io fa tena misy natory tao ny fiara taloha zany zava-bitany zany fa tsy nampandihy fitombenam-biavy nampanao spectacle de mbola mampanantena hoe anao gymnase teto Antananarivo zao nampome alako vetivety fa tery amin'ny Fatraivo de zao nataon'le banjay tena loza tena namono anarany izy tsy vanina tsy ino ary ty tsy vanina teneninao 12 000 menaka 12 000 ale tsy 12 000 francs fa 12 000 ariary de toramme ale menaka hoe 504 hoe ay 12 000 ariary zao apetrako iny fa zay ny lalana fa natany Mahajanga tsisy fanamboarana ny lalana aiza le fera zareo ny telefone anay ny alambondromamy zay de fa afaka de ny tompotany teny amin'ny 7 arivo nareo vao miditra ty tena 7 arivo marina ay fa fantany zareo le lalana ratsy be iny zany de
mila fanamboarana, mila fieritreretana tsara tsika malagasy fadio ny mamerina olona tsy nahavita zavatra. Tsy hitanao zay fiainana niakatra taminao fa zareo voky manondrana volamena, manondrana bois de rose sy ny sisa ahorondolo ny tanàna rehetra ty fa samy manana mipaikadiny zay tsy taitra. Ya za Manuela te ho any Toliara satria ianao moa zany anaky Toliara de mba manahoana ny amindrozy any mba tsara tantaraina ihany zany satria ny touriside tsaiky tafiditra atao anatin'le industrialisation tsika moa tamahajangana reny an'le hoe nahazo trophée hony ngarainy industrie fito am'izay to industrie le izy zany nahazony an'le champion le resaka trophée zany de niezaka nijery antsika toatra misy asa orinasa mpanjaitra resaka inona kely samihafa titravera tsy fantako tsony izy tafiditra tao anatin'izay fa misy fampanantenana maro be moa natao tany mety mino aho fa mba mahazo vaovao momba ny Toliara ihany mba tsara resana zay taloha tany Toliara tsy miroro tena tsy natory zay taloha amin'ny telemaraina. Ino moa mahatonga an'iny Manuela? Mafana ny andro de manomboka mienina zay vao mivoaka daholo ny olona mitsangatsangana fa tam'izany tena Toliara tsy miroro amin'ny telemaraina zay mbola mitendry gitara hirandry eo ery andalana fa am'izao amenina fito valo fa matory Toliara noho ny fandriam-pahalemana zay tena manahirana any tsisy rano miamaina ny tany zavatra tamin'ity fitondrany Garajoela ty tena zava-dratsy daholo maina halatra voamaso tsy nain'olona laina fanampadoany olona le varira ty moa zany inona tena hitadiavan'zareo anio anaovana kidina pina raha afaka miresaka kely an'izay no satria phénomène mbola tsisy teto Madagasikara daholo zany ary nahagaga ary nahazona ny vaovao samihafa hoe razana nisina lena nisy nandevina 3 andro nisy namaky le fasina nangala maso tao anatin'le le fasa lasa misy zavatra tsy apopozina zany tsy haiko inona ny fomba fijerena zay tsy fantatra hoe misy volamena na fanompoatsampy diso tafaotra loatra malaso nitady anio hoe ay moa ry lohapilo ro ataonao malaza amin'ny fitondranao ireny tsisy dikany andavaky ny helo fa ry mirehetra afo any tsy fantatra marina hoe hatram'izay ny ainako mbola reny varira reny rehefa Toliara zay mahafinaritra na mikasika ny tanany hafahafa fa tamin'ity izy tena mampieritreritra zay nataoko hoe mila mivavaka malagasy mandroaka devoly daholo ny mpiandro rehetra fa manahirana fa Toliara manontany amin'ny Faradofay eo zao manakory lalantsika an'izay moa teraka Faradofay avao Matalaka any famboarina iran-treizy fa avy am-poro ny matériel rehetra goudron amboaro engane ka mbo amboarinao tsara fa ny iran-treizy toboky tsy Faradofay Ambovombe efa goudron taloha io vitany dadabe Tsiranana de mety moramboarina zany fa ny iran-treizy manko raha ohatsy sika avatia Fort Dauphin zany jusqu'à Iosy zay tena iran-treizy manomboka Faradofay jusqu'à Iosy fa le amboarina zareo manko Faradofay Ambovombe zay fa goudron teo taloha efa goudron taloha mbola afaka misosa anao de misimba kely de nandeha tamin'iny mihitsy mbola azo andehanana tsara amboarina io fa amboaro tsara fa Ambovombe Ihosy any tena loza efa nisy namboariny entreprise Sara moa izy Sara am'le point noir reny fa engany ka vita hatrany farany fa tsy hoe Ambovombe Faradofay fa amboariny tanàna fa BDB zay fampanantenana zay zao miandry Toliara fa manomboka hafana ny andro tsy haiko na fa vita zay piscine zay piscine olympique iny tsy haiko na fa vita na mbola ny vato fototra ihany ny BDB zay vato fototra natao zay no ataonjareo fa mijaly tena mikaikaina zany any tena manafatra ny président Marc Raval Manzaly fa aso aty zay fa hoana zay ne tsy nifidy anio ary zay averiko amitsika any amin'ny faritra fantany Garajoela fa tsy nifidy azy sika na dia lany tany izy fa alabato nataony na halany azy de tsy vakeny loha tsy raha iny na Dego ny ere misy na ny Faradofay iny Androy Anosy iny ane tena nahazoany vato betsaka nefa riny tsy satria fantany fa nareo tsy nifidy ahy na nirehare tamin'ny radio zay nifidy anao fa halabato nataony no lalany azy de tsy vakeny loha le izy zareo mo zao fotoana zao mamory melisy asa nakorontana malagasy hitivitra ny malagasy ve zany ve ny targetra rehefa tsy voafidy rehefa aveo ary anao tsisy olo fidy anao zany rehefa aveo zao fiainana zao hoe mbola hifidy ya Manuela amin'ny akabiany zay fa
ndao resana kely le resaka solika ty manahirana zay zany a isan'andro zany misy karazan-javatra tena manakorotana amin'ny fiainana ara-tsosialy ara-ekônomika ara-politika le vahoaka malagasy fa ohatry ny mbola mandromandro mananaretina mandromandro manandraraha zany le malagasy tsy fantatro hoe inona aloha zany le izy fa ny ainantsika koa zany hoe tena tsisy gazoalina tamina station d'essence indrindrindra moa ny Jovena zany tany ary raha misy ara ho an'ny sasany de misy manao an'le valitro ambony be zany ny ainantsika zany zao moa zany le izy vaky any vavan'le tomponandraiky teo anivon'ny angovony am'le resaka provisionnement le izy famatsiana eo amina tobotsolika matoa misy sy miseho zany zavatra any am'izao fotoana zao zany de fa tafiditra anatin'le tena tsy fahaiza mitantana olana naterak'ilay krizy satria krizy aneny mahatonga an'le tsy fisiny mahatonga le tsy fahazona intsony an'le solika eny am'ireny toby mpaninjara reny tsara ngamba mbaresahany zay Manuela ho an'izay zavatra hita teny amin'ny lalana rehetrarehetra teny io marain'io andalana wakaty amin'ny MBS de mahita filaharana ihany koa tobotsolika hafa indray izy kompania hafa indray zany lay opérateur hafa indray zany no laharan'ny olona de gaga ihany tena hoe fangatsy le Jovena ty mahita filaharana io de tsy mivarina ihany mieritreritra ny zavatra efa misy zavatra efa tsy milamina be da be any ambadika any fa zao mbola ohatry ny voatazotazon'le fanjakana amina resaka zavajavatra hafa eo foana le endriky le kilalaoka raha manakambara am'izay ngamba Manuela tsara ihany tondra fanazavana io resaka solika io tena tsy fahaiza mitantana na za tany Karamalaza janona tao Manakara natavela tao Manakara de tsy fisiany solika satria tsisy fiara niakatra avy ety Antananarivo avy ety Antananarivo makany Manakara tena ifampitadiavana ny fiara ary nanao dimidimy ara ny efatra bakety efatra ray iny natao dimidimy satria samy te andeha daholo no fa maika zay ny zava-nisy ary io tsy fahaiza io zany mitodika amin'ny malagasy rehetra hoe nahoana no tsy mihetsika amin'ny malagasy disonona loatra ve de mitady ny hoaniny aloha satria tamin'ny 2009 tena voky nisy ambimbava tany an-trano nisy vary 50 kilo 100 kilo mbola nina yaourt zareo même atao anaty amin'ny banque centrale mbola misy vola BDB grève teny amin'ny 13 mai zareo mbola mihinana yaourt tiko nentin'olona nanao tao zavatra fahatany de zao malemy am'izay de iomehezany de migesta zareo satria maka mpimasy avy any ampanihy any hoe mahery be mpimasinay zao mpimasinareo mahery sa aza manaiky an'izany tsika malagasy fa donenany zava-dratsy rehetra eto de migesta reo rehefa avy eo mpimasy nentiny any nafantatra nitondra mpinasy lohapilo ty agnarany boaka ampanihy any iny drantana any ara tsy misy raha hainy fa mia 4-4 boaka mia ino aby zany de zany zavatra atao fa mivavaka ny malagasy rehetra fa fitantanana tsy mety tsy mahay mitantana mihitsy ty mpitondra am'izao fotoana ty gazoala natany Manakara tsisy misy anankiray ao Ambondromamy taxi brousse nina tafajanona tsy ampy gazoala nanantena izy tany andalana kinandro tsisy daholo zany zava-misy era Madagasikara ny fiainana fa tsy mandeha ny fianarana fa tsy mandeha ahoana mbola mipetraka eto ahoana mbola zao zavatra misy de tenena nareo mihetseha am'izay nareo zao fa io rehefa malagasy io manao ny ataony tsy voatazony gendarme sy miaramila na teto Antananarivo tam 23 iny ny préfet manome nisy tampoka bomba honina ny miandreny conseil radio izy de izy ndray izy efa retraity no manome tosika ny gendarme sy ny moringy fa pantsaray tsy omby vava rehefa avy eo fa aza mandositra raha fa misy zavatra eto ary tsy tafaly eto Antananarivo daholo fa samy eto tsika miatrika zay zava-misy eto raha tahiny na tsy tahiny fa misy fitrora malagasy fa tsy zakany izy zao varo otrinina ny mpianatra zao hiditra ny ekolazy niakatra ny fampianarana tsy mandeha amin'ny lony ny baccalauréat am'izao mbola tsy mivoaka zay nakabaka zany taloha tam 84 sy ny sisan'iny nandeha tsara herinandro de mivoaka zao fa ray volana mbola nanao SN mbola nahazo pré-bac tam'izany fotoana zany pré-bac AC zao moa ary tsara ny fipetrany tam'izay tsara iny sy pré-bac iny tsara fa tsy haiko fampianarana am'izao fotoana zao na mandeha tsara fa zay zava-misy ny fitantanana ny firenena tsy mandeha amin'ny lone tsy mandeha amin'ny lone ny RMDM manao daholo ny mapara sy ny de mena lalana fantima ihany sakitsakanana io tsy haiko na kitiny korontana ve samy maily io samy maily ataony fa eo nareo averiko tsara fa zara raha joela raha 0,0013 amin'ny fifidianana manaraka raha zao alirany fitondrany zao zay tena tsy mandeha amin'ny lone fa halatra ny BDB
aiza vera angaty ministra anankiray ao anatin'ny telo taona 25 milliards mahavoavidy trano 25 za lo tsy mahay fa zay mivoaka am'gazety de gaga anao fa ahoana izy ty nefa ny malagasy mbananana teo ny hena ny karana manao nataony eto ny tany malagasy ty lasany olona daholo tsy lasany malagasy fa de karana sino sady tsy mahay teny malagasy tsy mahay teny anglisy tsy mahay teny frantsay mahazo nationalité malagasy aiza isan'izany teto Madagasikara mbola tsy isan'izany ianao maka nationalité firenena zany tena mahay ny fombandrazany mahay ny fiteniny zao fa ny zava-misy eto sino miditra eto Madagasikara tsy mahay teny malagasy tsy mahay teny anglisy tsy mahay teny frantsay mahazo nationalité malagasy mody manambady malagasy ery izy de mividy tany rehefa avy eo ko ny zavatra hay ny fitantanana ny firenena moa de nanome vola ny makorelako tsy ny mpianatra nomeny vola fa ny makorela ndray nomeny vola aiza izy ty ahoana tsika malagasy mbola hipetraka am'izao ve mbola vela ve izy ty tsy mety intsony ny fitantanana ny firenena samia mieritreritra mba miantso anareo tafoka io tsy haiko nareo na mikarama 50 millions par tete ny gendarme ny polisy tsy haiko na omeny vary 5 gony isam-bolana tsy haiko na tsy manao bazary atsena any vidy voatabia trondro any na fa tena voky be fa mitondra basy marary any aloha rehefa milahatra manaraka de vadiny polisy ny gendarme atao lohany de hitako hoe ny kalaky ve sandra say fa zany zava-misy an'ity firenena ty mila mijery tsara atsika malagasy zao ny seny manao ny ACC zao mieritreritra seny amboary tsara izy mpifidianana matoa ny olona mitaky concertation fikaonandoha misy zavatra tsy mety tamin'ny fifidianana de tokony alamina tsara mba tsy sian'ny korontana na de fa mamory milisy ara nareo hitany toerana misy an'izany atao ve Zokobe Emmanuel mbola misy zokobe iaraka amintsika ihany koa rehefa aveo any hevitra rehefa aveo fa amaraparana azy tsika ny amin'ny lafin-javatra izy satria rehefa miresaka ty solika ety moa zany sady mampita vaovao ihany de hoe nitahirin-tsolika ny RN4 ny RN7 ny RN34 zany misy olana zany ny amin'ny tsy fahampiana zany ke tsy fahaiza mitatana daholo zany ary vokatra le hoe goragora le fiandrianana raha-toekareny Madagasikara fa mbola miezaka mafy be ihany moa miampy ny délestage le fanjakana zany de mbola miezaka mamono afo ny akazony antony io sy ny sisa fa le izy moa zany raha azo na ilika indray de hoe na fen'ny team sy ny RMDM indray ny solika de nataony an'izay fa tsy ohatrany tsy de mety zay communication zay de ohatra mitady communication hafa indray zareo am'izao fotoana zao zay ny amin'iny Zokobe Emmanuel amaraparana azy tsika ito iary andeha io resaka fankalazana ny faharoapolo taona ny fameloma maso ihany koa ny ataony antokitika Madagasikara ianareo team mazokiny mbola anisan'ireo hoe anao an'izay fanetanana sy fivoahana manerana ny Madagasikara zay am'izay toerana rehetra aleha mety misy ve fanetanana omenao an'le team mazokiny mbola mety any ambadimbadika any koa mety mbola tsy tratrany ny fanetanana zay nataonareo kanefa mety mahita antsika am'izao fotoana zao tsy fantako misy azo resahana ny am'izay tena marina zany tety faritra anao an'io fankalazana faharoapolo taona io miantso ny tiako Madagasikara rehetra avelo ny lasa momba ny lasa na izy ny tenenina hoe namadika nananongana ny filoham-pirenena maro karaha-valymanana tsy maninona zany fa malagasy ray ihany miverina daholo tsika am'izao fotoana zao mamondrona ny hery satria tsy haka moa zany handray anjara fifidianana haka an'ty fitondrana fitantanana firenena ty fa tena tsy tafavoaka intsony am'izao fotoana zao satria diso mahantra loatra malagasy miantso mikaiky antsika iabiaby zany na ia andao anatin'ny vala ray indray nareo ino moa zany miteny mangina majorité le mangina reny miantso antsika rehetra ivondrona miverina ao an-tanàna fa tsika tsy niady fa ny hevitra ny tsy mitovy zay koa mampanao politika ny hevitra ny tsy mitovy ny fitantanana azy hoe tahaka an'izao amoahantsika an'ity amin'ny nanonganana ny filomary karaha-valimany zay le asa tany Afrika Atsimo tahaka an'izao ampidirantsika azy eto Madagasikara hitantanany azy fa tsisy niady tao fa noho ny fampihavanam-pirenena noho ny firaisan-kina aseho amin'ny malagasy rehetra fa mahay miaraka zany tiako i Madagasikara zany
zany hoe olona niaraka tamin'ny filoha marika Ravalomanana zany zahay hainy tsara ny tantanazy nanana ray amindreny tsara atsika ary mbola mampiseho zao fotoana zao hoe miverina daholo tsika zay mampiverina anay rehetra io ary de gaga am'izay zareo hoe ianna tany tsy asiana ntsony hoe ianna namadika e ianna tsy namadika e tsy any fa mivondrona iray tsika matanjaka tsara zay atahorany fitondrana am'izao fotoana zao zay lazainy hoe 6% nareo 6% nareo nefa tahorany noho ny fiverenatsika fahitany any malagasy rehetra miverinao na iza ny malagasy rehetra zay tia tanindrazana zay tena tiany ty Madagasikara ty miaraka hanavitra azy fa tsy misy olona aloha am'izao fotoana zao averiko tsara tsy misy olona hitantana ny firenena malagasy am'izao fotoana zao hanarina azy haingana noho ny fahantrana misy diso tafiditra loatra any anaty lavaka mahantra malagasy afatsy Ravalomanana marika rery ihany zay aloha no hita na iza na mpitondra iza na malagasy iza na mpianatra mahita hoe tsy tafavoaka atsika raha tsy miverinao ty rangahy ty de zay no hitany zalahy io tsy mamaly faty zany iny olon'Andriamanitra izy manana an Jesosy izy tsy mamaly faty fa hitondra ny firenena zay tena manahirana ihany ny fiteniny rehefa indraindray hoe amin'ny andro sisa hoe iainako men'Andriamanitra de hanavotako any malagasy rehetra zay apetratsika tsika kristianina malagasy rehetra marina fa nisy tsy nety any fivavahana taria mahajanga zay fa tany zay nivavaka fa tsy niangona averiko tsara zahay tany mahajanga tao amin'ny FKTLM dia mivavaka fa tsy niangona na miangona tena nivavaka zahay tsy nandray fitenenana zany tsy manao politika fa zay zava-misy miantso antsika rehetra tiako Madagasikara ny ty mazokona kany mahajanga matanjaka mahazaka tomobila tsara mbola mahavita averiko tsara ao fa nisy anankiray taminay ny karakara ny sary hatra midimy maraina fa zay mame ihany zao atory afa andehanareo makany zay zava-misy mikaiky antsika iabiaby na ia na antimo na avara sy na antinganga na andrefa na ampivoany eto mivondrona miaraka ao am'tiako Madagasikara na KMMR indray averitsika miaraka daholo tsika hakanty fahefana lasan'olona nitondra zay tsy fantatra zava-misy moa averiko tsara tam'ilay pasteur président marika Ravalomanana tsy nanao lalàna sodomita président marika Ravalomanana tsy nandefa lalàna tao amin'ny assemblée hanala zaza président marika Ravalomanana tsy nanao lalàna hafahafa tany amin'ny assemblée président marika Ravalomanana namboatra fiangonana mitazona ny olona mampandroso Madagasikara izy mamboatra fiangonana izy sady mampiditra ny an-danitra amin'ny paradisa zay nampiavaka azy ka asakasaka reo za tsy tehiteny eto zay indrindra lotsiresa za tsy tehiteny eto loteranina tsara fa nampalahelo ny zava-misy loteranina samy mieritreritra daholo Jesosy tsy tafitona amin'ny Ravalomanana marika averiko tsara zay tsy tafitona amin'ny Ravalomanana marika Jesosy fa ianareo olombelona ny tafitona amin'ny kasakasaka reo paradisa nijerena fivavahana nijerena aza manao zavatra manafitona aza manao zavatra mampalahelo ny ondrinao zay maranako azy mivavaka ho any malagasy rehetra miantso ny malagasy miantso ny fiangonana kristianina rehetra miantso ny mpiandry rehetra voahosotra ianareo roaho devoly Madagasikara hankany amin'ny faharitra mirehetrafo roaho devoly Madagasikara fa lasa ny mpimasino ireary any sasany mitsangana nareo olom-boahosotra na iza ao amin'ny FFKM na ny mpipansa mitsangana nareo olom-boahosotra roaho devoly Madagasikara fa hoentin'ny sasany makany amin'ny lalana tsy izy saotra indrindra Samuel avela tsika Jesosy hiaro Madagasikara tsika ty eny ary makasitraka Manuela de amin'ny fotoana manaraka indray rehefa misy ny fotoana de mbola ho atsotsika indray Manuela haneo hevitra zany zay anisan'ireo anatiny tia mazokany tany Mahajanga niatrika ny fotoana zay nanaovana
ny fankalazana faharoapolo taona ny atokotiko Madagasikara fa andatsaka sary indray tsika zany satria misokatra amin'ny fomba ofisialy zany fampirantiana ny sary faharoapolo taona ataony atokotiko Madagasikara ny mahajanga amin'izao fotoana izao de ho jerentsika le tena tokony natao tamin'ny sabotsy zany ty tsy vity ty tokony natao tamin'ny latsinainy ty tsy vity ty de nefa atao ihany izy de vita ihany izy de eo mahavariana antsika fihinana ty de io ny solombavam-boaka ny Madagasikara manapaka ribon Mambra Benirina député Géry Randriambolaina député Rastany eo arinan'io ny mpanolotsaina an-tanàna Samy eo arinan'io anko Renault eo arinan'io Rivo mpanolotsaina an-tanàna eo arin'io Tazakio Govary de Andriamato Ravokatra ohatra ny tazakely eo tovavy mitondra lety zany ty manoloana zareo ty misokatra amin'ny fomba ofisialy zany le izy la sakasakana an'iny de io misokatra tsy maintsy mahita hirika foana tsika ary tsy maintsy miseho foana tsika eo anatrany zavatra fa tsy milefitra zany ty zany sary ray ny sary faharoa moa zany de miampy ireo fanazavana samy hafa zay ataon'ireo solombavam-bahoaka atsika zany ao anatin'izay fampirantiana zay amin'ny fionana amin'ireo vahoaka satria maro be ny vaovao azy keo de maro be ny vahoaka ao ivelany eo zany zay hijery an'le fampirantiana miaraka ny solombavam-bahoaka mbola any toerana ho afa-tsy-akaly zany ary zay na mitondra ny député Mambra Benirina fialatsiny satria rehefa laka misy ohatran'izao député Mambra Benirina no miara-dalana amintsika fa io hitantsika io izy mbola any atoerana mitarika ny délégation nefa meneny négociation tamin'ny sabotsy tamin'ny latsinainy fa mbola any atoerana zay le hoe mijoro atsika ary mirasure atsika vahoaka atsika pikatrika atsika pitolona fa tsy miala amintsika zany ary mahafantatra ny zavatra tokony hitondrana sy ahafahana manatsara zany endriky ny tolona sy zany fijoroana ao anatin'ny teny président Marc Ravalomanana hoe saia de endriky ny fahasahiana zao mijoroa ary mino de zay lay andehanantsika am'izao lalana ara-dalàna izao zany zay fa de anaovantsika kopakopa-tanana ary zareo ny mahajanga rina satria maheno sy mijery atsika mivatana ary zareo reo zany zao ao anatin'izay hoe trano malalaky ny magro iny nge le toera ohatran'iny zany defa tokony vita tamin'ny latsinainy iny Romanuel fa zao meny le fanjakana tombony ndray moa tsika de niseho le terrorisme d'État na sary ratsy le fanjakana fa zao mbola mitoy ihany tsika io de arabaina voaka majanga de tongava mijery ny fampirantiana tsara ny faharoapolo taona ny atokotiko Madagasikara mbola ao foana io mandritry ny andro vitsivitsy afaka jerevantsika zany fa isoraiko zany le mpitondra ny mahajanga sasatsasa mba misaina ihany fa tsy tafiditra anatin'ny vovony sasany le aprisiana lavy de misy mba manam-pahefana sinsisa ihany nge eo ary zay le izy hoe samy mba nanantona ny tsiraikaraika taminay zay tany toerana le mpitandro filaminy tsy hitana izy ty zalava tena zay de tena miombon-kevitra aminareo fa ty baikobaiko ty manahirany ty fa tena zay ao anatiny zay tsy fahavalo zay mahatsapa fangirikirina sy ny fahoriana sy ny sisa kanefa dia mipetraka zay am'le hoe andraikitra nahazona baiko le izy fa namanareo zay ndao ararina tsara mihitsy ny mahafantatra an'izany toe-javatra zany mba hoe tena eritreretana ihany ko fa de iny zany hoe fa sokatra izy iny de samy mijery sary zao de inona ny olana jery sary de inona ny olana de mba misy manazavatra hoe zao ty iny ary efa eto kaiky eto Andriamato Ragy zay ano indray ny fanazavana zany eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada fionana amin'Andriamato Ragy deuxième partie ty satria tamin'ny herinandro ny première partie de ty zany ny deuxième partie fa le miaraba ny Ragy indray aloha miaraba indray satria fa tamin'ny herinandro moa ianao zany no teto mbola nisy ny toy andresaka tokony fanaovantsika eo aloha ny faharoapolo taona ny tiko Madagasikara zay mitety faritra izy ty ankoatran'le tetsy Abeorika zany de fa mandeha any amin'ny faritra any de any Mahajanga izy zao misy fampisehoana isan-karazany hitantsika ny zavatra nitranga manakambara Andriamato Ragy horesahantsika ihany koa ny momban'ny hoe fiainana politika amin'ny ankapobeny ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ary ny hoe inona no tena atao hoe zavatra tsara horaisiny vahoaka hoe fiteny foana mantsy hoe mila tonga saina mila mieritreritra tsara sisa mba tsy jabaka mba tsy ampitsapahan'ny olona any amin'ny zavatra tsisy amin'ny ankapobeny zay fa menanao avy hatrany ary ny fitenenana Andriamato Ragy ndao ary
Eny namanarina voalohanteny dia faly miarabanao manokana aloha sy ny teknisianina amin'ny MBS télévision sy ny radio ary ny eo amin'ny radio mata. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny miara-manonja rehetra eto Madagasikara sy ny any ivelany. Fa indrindra manolotra fisaorana ary fiarabana manokana ny président Marc Ravalomanana sy ny mpiarady tamin'ny rehetra, anisan'izany ny namana faniry izay vao hitantsika tamin'ny télévision teto amin'ny fantarana miara-manonja sy Zandry Manuel. Arabaina tompoka navita soamatsara ny zavatra natao tany Dego sy Antsiranana sy Mahajanga. Tonga dia avy hatrany dia resy n'ilay resaka fankalazana ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara satria araka ny teniko teo tamin'ny heriny hoe eo vao mainka vary mamay ary vary mangotraka. Tsisy azo no iza toaina mihitsy io na ahoana na ahoana. Koa dia isaorako ny namana rehetra tia tany Antsiranana sy Mahajanga nanatanteraka soamatsara ninona etraketraka, ninona fanatsakatsakanana natao tamintsika. Indrindra ianareo namana mpikatroka tiako Madagasikara ny amin'ireo toerana anankiroa izay nijoro ary tsy niembotra mihitsy. Ka eto dia mitodika manokana anareo mpitondra fanjakana sady mampimehay ianareo ataoko hoe za tsy miteny hoe masosotra fa mampalahelo le fomba anovanareo le fitantanana politika eto amin'ny firenena. Satria na ny antony arakaraky tsy fantatreo fa arakaraky ny anakatsakananareo any ambatsimbatsimbananareo ny tiako Madagasikara, indrindra ny président Marc Ravalomanana amin'ny toerana izay rehetra alehany vao mainka mampisongadina ary vao mainka mampirehitra ny afim-pitiavin'ny olona ny vahoaka malagasy ny tiako Madagasikara, indrindra ny filoha Marc Ravalomanana. Faharoa, arakaraky ny atsakatsakananareo tsy idiranay ao anaty trano dia midika aminay zany fa avelanareo zay hidina an-dalambe, avelanareo zay tangorinany amin'ny arabe. Ka rehefa izay moa no tianareo vao mainka aminay zany vao mainka tena mampirehitra n'ilay afim-pitiavana ny tiako Madagasikara, mampirehitra ny fitiavan'ny olona, mampiakatra ny hafanan'ny fitiavan'ny olona ny président Marc Ravalomanana satria eny akanja le izy. Zay zany ny zavatra anankiray. Ina moa tokony atahoranareo anay? Lazainareo fa 6%, lazainareo fa vitsenisa. Raha vitsenisa zany anke tsy tokony atahorana fa vela dia aloha zao raha ohatra zao tsy mafeo kanja dia aloha zao afa-baraka eo. Fa fantatrareo zany fa matanjaka be le tiako Madagasikara. Mbola enjana be le fitiavan'ny vahoaka malagasy ny filoha Marc Ravalomanana ary hitantsika tsara ny fanambarana nataon'ireo olona tany Majanga farany tamin'ny herinandro io fa hoe izahay dia mila ny président Marc Ravalomanana miverina amin'ny fitondrana. Fa zay tsy mila ny andrajolona intsony. Mazava be zany. Tsy dikevitra zany. Fa ny kevitry ny vahoaka zany. Ary ny vahoaka arakaraky ny ataontsika hoe anam-penambava azy, anakatsakanana azy vao mainka mampiredareda ny fitiavan'ny tanindrazana. Fitiavana firenena dia fitiavana tanindrazana. Ary ny fitiavana ny firenena zany dia ilaina fiovana, ilaina ho tsaratsara kokoa ny fiainan'ny vahoaka. Zay ngamba momba n'ilay fankalazana ny tiako Madagasikara dia mbola mirary soa ary mirary soamatsara ny tiako Madagasikara izay tarihan'ny président Marc Ravalomanana amin'ny fanohizana izay mbola alehany zareo atsoatsy amin'ny fankalazantsika amin'ny faharoapolo taona satria fa zay ny tokony men'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny vahoaka hoe tsy eto Antananarivo ihany no anaovana an'io fa teto faritra dia efa manomboka izy io. Manomboka izy io vao manomboka fa mbola maro ihany koa no liana amin'ny zany satria Mahajanga zany hoe dia mbola ho avy ny any amin'ny faritra hafa ihany koa zany Andriamatoa Ragefa ny teny président Marc Ravalomanana ihany eny atao tatoato mitenitenen'ny sasany ny anarany eto sy eroa ao ny milaza hoe midika tsy fahatatesana demokrasia ireny zavatra ireny dia lasa manaonao foana. Ahoana ny fahitanao azy? Momba an'izay namanarina dia zahatra tsotra ny ilazako anazy. Dia fitondrany telo voalohany dia fitondrana efa tsy mahazaka fahefana intsony. Ray izay. Faharoa dia fitondrany tia dia fitondrana mitraketraka. Ina ilay ataoko hoe mitraketraka satria izao tsy izy irery fa izay olona rehetrarehetra miaraka ao anatin'ilay fitondrana, izay olona rehetrarehetra miara-dia aminy dia mitraketraka. Ary arakaraky ny anaovana an'io mitraketraka io sy ny fisesehoana io amin'ny tsy ara-dalàna
dia vao mainka apotraka tsy olan'ilay fitondrana. Raisiko ohatra amin'izany zao hoe resaka raha Jesosy mamonjy. Jereo reny zavatra nitranga tamin'ny lady reny, vao mainka tena negidraka satria na ny antony tamin'ny voalohany io nidiran'ny olona miaradia amin'ny fitondrana. Efa rahantsika malara fa tsy mila tonono intsony le izy fa fantatro ny vahoaka zany. Dia idirana tolotolo ty rehetrarehetra ty. Jereo zao tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana Jolay dia lazaina fa misy groupe raha eo akaikin'ny afisy havanan'ny Andriamatoa sekretera generalin'ny tiako Madagasikara Rina Andriamasinoro. Nefa iza le olona teo Andriamatoa mpandrina nasionalin'ny tiako Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude, izy moa mokona be. Dia avy eo nefany rehefa voakan'olona le vaovao dia sady manala baraka tena le fitondrana no mampana ozy ny tenin'ny tanora, mampana vary ny olona miaraka amin'ilay mpitondra. Nefa olona zany mpitondra zany ange zany olo anaty fitondrana zany mila zavatra renseignement sûr exact ary bien recoupé, miaratsina mampiasa teny vahiny fa tsy mitsotsona fotrandray dia zao afa baraka fotsiny manina anao tsy manao diamantira ohatra hoe marina ny zatra ny teneninao, mba tao tsy sa manao diamantina manao fanamarihana manitsy ny zatra ny teneninao ary izy any amin'ny ainao manjerim-panjakana no voakanao le izy zany hoe eniny raha Madagasikara seran'izao tontolo zao. Ka amiko zany dia efa mitarika zany hoe faiblesse, fahalemena. Ny ifanenjehanareo lava ny président Marc Ravalomanana io indrindrandrindra tsy fampiaranareo ny taontsika hoe lay sata amin'ny fehim-panohatra. Président Marc Ravalomanana nge tsy mitady toerana fa zoany le izy amin'ny filoham-panohatra azy eto Madagasikara indrindra deuxième larron zay ny alazana azy larana faharozy tamin'ny fifidianana valin'ny ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024. Izy ny tokony lany teo raha ohatra tsy nisy nosoka sy ny alabato dia tokony mena azy zany ny toerana, tsy mitady an'io izy fa zony io fa ianareo fotsiny tsy mety mampiatra n'lay sata amin'ny fehim-panohatra isin'lay filoha-lefitra fahafito amin'ny antenimieram-pirenena. Zay zany mikasika an'izay. Avy hatrany dia idiraka ny resaka ataontsika hoe fahalemen'ny fitondrana. Ny fahalemen'ny fitondrana koa dia tsy famelana ny fanohan-kevitra malalaka, tsy famelana ny fanohan-kevitra eny an-dalambe malalaka. Jereo reny tamin'ny 73 député hitantsika tsara reny namana reny hitanao vahoaka malagasy tsara reny fa nanena moa tamin'ireny fotoana satria fitondran'ny Andriamatoa miaratsindra manona ny anarany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena tamin'ireny. Fa naninona zany tamin'ireny fotoana ireny 73 député tsy namela ary tsy nitady fomba rehetra nidirana tao amin'ny 15 telo ambin'ny folo may tao amin'ny parvis ny commune urbaine ny tanànan'Antananarivo. Fa raha efa ianareo ve dia azo atao miditra eo rehefa mipanohatra amin'izao fotoana izao mitady ny toerana io nataontsika eo amin'ny kiantsany tsy hoe kiantsa fa ao amin'ny eny amin'ny kiantsa amin'ny finoana macrobioririka zay toerana amin'ny fefy zay an'olo tokana dia efa tsy sahanareo mamela lalana. Zay zany tsy mametsy ny tafika, tsy mametsy zay matafaresaka amindreo ary manana fianakaviana amin'ny polisy zay ao amin'ny tafika zay manao amin'ny gendarmerie fa baiko ny azy ary zay tsy mametsy ny anareo fa ny menetsiny dia manompoka any amin'ny faratapony satria ny manompoka any any tsy mazaka ny demokrasia. Fonga moa rehefa milahatra manao hevitra dia voatery hoe anoka-panjakana ianareo ihany mety analany toeranareo analanareo amin'ny toeranareo fa tsy vahoaka mihitsy. Vahoaka fotsy milaza ny zatra tsy mety rehetrarehetra, milaza ny zatra rehetra tsy mety ataonao rehetrarehetra eo amin'ny fireneny ity. Famoahana tsokosoko ny volamena, famoahana tsokosoko ny andramena sy ireo vaso isan-karazany rehetrarehetra zao, ny fanaovana ty apaimamba ny zatra rehetra manompoka any amin'ny fitondrana hatrany amin'ny ministera atraizatraiza. Bakonareo daholo izy ny tanora ny zatra rehetrarehetra ao am-pelantananareo. Dia vahoaka nefany tsy afaka mikofoka, mimahantra ny vahoaka. Zay ngamba momba ny zay ka demokrasia mbola veriko ny teneniko farany teto tamin'ny herin-drapitso. Demokrasia io dia antoka iray lehibe na andry iray lehibe mampijanona elo amin'ny fitondrana. Jereo ve ireo pays mbola veriko pays scandinave rehetrarehetra zao any avaratra rehetra zao jereo ve nge fa zareo misy sa mandeha bisikileta amin'ny filoham-pirenena misy zany.
Ministra mandeha tsy misy garde du corps satria na ny antony lamina le vahoaka satria le fiainam-bahoaka aloha sy ny fijerevana voalohany sy ny matipaika amin'ny vina rehetrrehetra zay ao apetrany. Any amin'ny pays scandinave tokoa araka ny tenen'ny Rakita eo mandeha tongotra ministra, mandeha tongotra amin'ny prime ministre, mandeha bisikileta sotra zany azaho aiza amin'izany ny eto amintsika fampitana tsotsora fotsiny iny mba hamperitreritra antsika ny dikan'izay. Ahoana ny fahitan-drakiany ty fanoloana sefokotany isako mihetsika ity raha faraparany teo zao vao tamin'ny herinandro ity teny amin'ny boriboritany faharoa teny oaoaoa be aproje le sefokotany eo dia milatsaka avy any amin'ny distrika any hoe ity indray ny aona fanjevony any amin'ny olona nefa tenenina foana hoe hiatrika fifidianana sy ny sisa nefa any amin'ny fototra ara zany no zavatra miseho. Marina mihitsy zay namana rina zay mbola teneniko any hoe ty fitondrana ty ihany manakarotana ny fitondrana hoetiny. Resaka sefokotany eo dia mazava ho azy fa tokony ho fidiana io zareo fitsika vao tamin'ny terina tenga manakambahiny koa mikorota be nisy maromaro izy atao Antananarivo renivohitra faharoa zao iny manakambahiny satria na ny antony ao anatin'ilay fotoana za tokony mbola esan'le fokotany le président mpokotany le chef pokotany eo milatsaka avy any fotsiny ny fanendrena ataon'ny ministère ny atitany sy ny chef district ao amin'le arrondissement dia alana fotsiny le olona tena hoy za hoe za tsy mampirisika amin'ny vahoaka mikorotana fa ny vahoaka ao anatin'ilay fokotany mahita hoe inona ny matsara inona ny tsy matsara ny lonan'ilay sefokotany satria amiko zany hatrany amin'ny sefokotany dia politizienao marina aloha fa hoe poste politique lefa le any amin'ny sefokotany manomboka any amin'ny rafitra eto amin'ny firenena fa na zany na tsy zany ara tokony mba hajaina zay olona efa napetraka eo ary zay le mahatonga hoe rehefa hosolo le président pokotany dia lefa sara ny fifidianany rehefa so ny fifidianana ny chef pokotany dia anjara ny vahoaka manapa-kevitra anjara ny vahoaka mametraka azy eo dia mananjo tsy ny fanjakana manala le chef pokotany amin'izay fotoana zay fa ny vahoaka nametraka mifidy azy teo ny manala azy rehefa mizahatra tsy mety na tsy hainy na tsy mandeha ny eo amin'ny fokotany zay didiny fa maninona ny fahitan-draky azy fa maninona ny tsy fidiana le inona ny ambadik'izay le hoe chef pokotany tsy fidiana va tendrena vari tonga dia inona misy dikany io mantsy misy dikany mihitsy io namanarina tonga dia mazava be io satria fantatro zareo fa zany IRD zany na zany mampara zany TGV zany tsisy fidy an'izany eo fokotany za dia mahitsy miteny an'izay fa ny olona misy ao mety olona anankiray ataontsika hoe toteny olona madio amin'ny fiarahamonina mety izy sady tsy TGV izy tsy IRD izy tsy mampara izy mety tsy ho tima izy mety tsy ho ASVM izy fa ray aman-dreny eo amin'ny fokotany tadiditsika tadidinareo tamin'ny président Marc Ravalomanana mbola nitondra tamin'ny mandany faharoa farany dia nampiantso anisan'ny nandeha-tany anisan'ny voatsongo atao anatin'ny fokotaninay misy afetsona ny olona toteny rehetra fa tamin'ireny tsy hoe tima daholo misy fokotany fa nisy menada zahay ndray olona tsotra fa za voafidy amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara atao amin'ny fokotanina atao amin'ny fokotiny dia raha tadiditsika tsara fa niraisy ny président Marc Ravalomanana atao ambotsorohatra izahay mbola velo ny toplazora miatsa dia ny tomobile anankiray spécial nitondran'ny olona rehetrarehetra roa isaky ny fokotany teto Antananarivo renivohitra dia tao ambotsorohatra zay niraisy ny président Marc Ravalomanana inona ny antony zay le hoe ny olona eo amin'ny fokotany anankiray manana maiza azy izy tiany olo amin'ny fokotany izy manana andraiky izy eo amin'ny fiarahamonina dia meny président Marc Ravalomanana fahaizana fahalalana eo amin'ny resaka fiarahamonina ao anatin'ny fokotany satria ny eritreretiny hoe mety hoe ireo mety olona hitondra amin'ny fokotany eny irinany na hoe mpanolotsaina amin'ny fokotany na hoe tsy mety arakarak'izay zavatra misy eo amin'ny fokotany zay nisy tamin'izay fotoan'izay dia ny sefokotany rehetra koa tamin'ireny tamin'ny président Marc Ravalomanana tantana ny firenena niakatra teny avoloha teny amin'ny lambam-panjakana nahazo fiofanana nampianarina hira zay sefokotany zay sefokotany tadidiko tsara iny hira iny dia mena fampitaovana tsy isy hoe zay sefokotany amin'ny anaran'ny timma ihany no mena fa misy tsy timma tompoko tamin'ny sefokotany tamin'ireny fa ny amin'izao fotoana zao io izy io ka izay indrindra nga namanarina zay ny tena hoe nangiza be
isany nangezabe sy tena naalavrary sy natonga lafatra ny fitoran'ny président Marc Ravalomanana satria niasa nanomboka nijeratra ty amin'ny fokotany izy de nisy tokoa zay satria na niatony nifanina teny avy lotolotôly lay président fokotany era Madagasikara na timy izy na tsy timy rehefa nanana ndraiky izy to amin'ny fokotany zay nididiny de natsoana tany avy lo nomena fiofanana raha taditsika rainy koa tsy ny président fokotany ihany fa ny mpamboly de nisy le vitrine de Madagasikara zay natsanga ny président Marc Ravalomanana de nisy mifaninanana fambolena vary da tadidiko tsara mihitsy tam'izay fa nisy fanolorana salombary nisy faninanana mihitsy natao amin'ny président Marc Ravalomanana vary aloha tena tadidiko de nisy zavatra toloran'ny président Marc Ravalomanana fanomezana le olona sy le mpamboly rehetrarehetra era Madagasikara zay nanana n'lay fikirizana nanatsara ny volovary tam'izany fotoana zany eto zany de misarika mitondra am'izao fotoana zao io tsy vitany oeraoera io tsy vitany ataontsika hoe serasera miseseoetsero tsy hoe za andao anao téléphérique za andao anao an'izao za andeha anao an'izao tsy zay le fitondrana ny firenena tsy zay ny zatra ilain'ny vahoaka fa ilain'ny vahoaka io de fanatsarana ny vola miditra any atokantranony any anaty paosiny de any atokantranony dia azahoany mibaba tsara azahoany mividy zatra ilainy amin'ny resaka andavanandro zao hiditra ny mpianatra efa menimenina dolododolo ny ray aman-dreniny mpianatra fa tena tsy haiko hoe efa tena lasa 100 mahery ny fiakatry ny fourniture scolaire tsika amin'ny resaka zao menimenina ny ray aman-dreniny mpianatra hitantsika any amin'ny tambazotra sosialy any hitantsika amin'ireny interview ataon'ny any amanjery rahavavy isan-karazany ndray sy ny radio rahavavy isan-karazany reny indrigny tsika koa ato manao tsika ato amin'ny MBS manao fa tena mikaikaiky le olona faharoa manarak'izay hatram'izay tamin'ny andron'ny président fitondran'ny président Marc Ravalomanana tsy nisy zany mandoa saram-pianarana zany na saram-pidirana vola alohan'ny ray aman-dreniny mpianatra indrindra any amin'ny sekolim-panjakana fa zao ray aman-dreny mikaikaiky satria tsaika izay ohatra hoe mba tsy teniteneko foana roa alina mahery misy vola aloha misy vola aloha fa amboamboarina fitenena fa misy vola tena tsy zakan'le ray aman-dreny tsy zakan'le ray aman-dreny mihitsy le izy ka eto de misintona atsika vahoaka de mitoty ihany keo ny mpitondra or mpitondra tsy revy io efa kelikely sisa efa tolomaso tsikona ake sisa nanananao io fitondrany io zay de miteny fa io rehefa raha fifidianana andeha malalaka sy madio ny mandeha eto zay ny rarin'ny vahoaka rehetrarehetra sy ny malagasy rehetra de tsy tafaverina fitondrana tsony nareo fa tsy maintsy président Marc Ravalomanana no averin'ny olona eo zay ny tanjon'ny olona zay ny tanjona hoe tsy maintsy atao zay atafaverina amin'ny président Marc Ravalomanana no fitondrana sy nena ny antony tsy manao propagande fa zavatra tenen'ny vahoaka zany ary azo teneniny zany fa ataovy mangarara ny fifidianana ataovy madio ny fifidianana aza manao osoka aza manao alabato fa ataovy madio de hitatsika ny fandehan'ny fifidianana io amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo ka tsika de miteny itsika aty amin'ny fanoerana na izy tsika na izy itsika sady tsy amin'ny fanoerana tsy tiako Madagasikara fa pro Ravalomanana dia misikina tsika ten'izao jerevy tsara ny zatra rehetra misoany amin'ny fokotany fa io fanolonany mbola very kely zay io fanolonany sefokotany tapitapoka io misy dikany io misy zavatra ambadika io tsy fantatra zay fa maharere hoe tsaika efa misy taratasy mandendeha any amin'ny fokotany Antananarivo renivohitra resako fa neny amin'ny faritany tsaika efa misy taratasy mandendeha quelque part any ananany tsy fantatra zay mbola ataondrarao an'izay aloha tsy fantatra na izy manao an'io na izy avy aizy io fa efa misy zavatra konokononondrareo zany ihany zay le mahatonga an'ilay tsy maintsy isin'ny fikomanandom-pirenena zay tsy misy isin'ny concertation nationale satria ny antony eo tsika rehetrarehetra mijery ny anomalie rehetra mijery ny fraude rehetrarehetra mijery zatra tsy mety rehetra tamin'ny fifidianana 20 sy 2 arivo mba azahoantsika miala am'izay mba ialana ny korotana na ny crise post électorale tsisy anireny zany akory zareo fa tsika voafarany teo ige zareo le zavatra nitrangatany Afrika farany teo ta izy eny tsy sadidy tsara le firenena Kenya zareo tsy nanaiky
tsy nandraiky mivahoaka ny andany miteny hoe ny anay ny lany ny andany miteny hoe ny anay ny lany ny anareo tsy lany de ina ny zatra nisy ny fanenjika fampitora-bato fanenjika tamin'ny kalazany zany ve ny zatra tiatsika isy eto Madagasikara sanatry avy tsy ho tonga am'zany tsika malagasy olona misaina tsika malagasy aty fihavanana fa rehefa kosa mihoatra ny zatra tsy mety mihoatra ny zavatra ratsy ny zavatra mitranga fa loalika ny ranombary mitobaka ny rano dia tsy maintsy mizavatra hitranga eto tsisy manery zany mbola veriko indray fa ny zatra filaminana ny zatra de tafitsika zavatra milamina de tafitsika ka asasakanana ny concertation nationale asasakanana ny fikonan-tom-pirenena rehefa tsy anao anareo zany asasakanana ny tiako Madagasikara sy mipanohitra mandeha rany Madagasikara asasakanana ny filomarakara valomanana sy mpiaradiamy mandeha rany Madagasikara fa zoany zany zoany tiako Madagasikara zany satria fikambanana atoko politika ara-dalàna mijoro ara-panjakana ny tiako Madagasikara ny RMDM fikambanana plateforme mijoro ara-dalàna eto Madagasikara zay ngamba momba ny zay namanarina fa nasiako resaka kely momba ny politika ekonomika ary sosialy reo zavatra telo reo tsy afa-misaraka reo zay ny anisan'ny zava-dehibe eto amin'ny fitondrasana ny firenena naiza zay raha zao tontolo zao tsy misaraka reo ny politika tsy politika politisianina fa mametraka drafitra politika ianao hitondrasanao ny firenena manana programma matitra anao hitondrasanao ny firenena manana sorodalana tena mahitsy ianao mazavy ianao hitondrasana ny firenena mba ahasarika mpamatsy vola amin'ny firenena anankiray ohatra am'zany tsika eto Madagasikara reny tamin'ny propagande tamin'ny fasafasy tamin'ny natrehny tamin'ny filomarakara valomanana ny filoha-kehitriny hoe tsika na hatramin'ny taona 3 ara de andritsika raha mila miaraka amindreo nefa nao zao nakaisa mandomo-baravarana zay le izy avaty-badiny pito lela vao miteny misaina tsara ianao vao miteny fa tsy mifoty zao anao manorona am tsy lany mainy afina tsanganao ianao satria tsy tafavoaka tsony satria efa manomboka manomeleve aminao ny mpamatsy vola satria tsy vitanao tsony le izy fa indrindrandrindra eo amin'ny ekonomika miteokarena ny zatra rehetra tokony anasoavanao ny vahoaka malagasy ohatra ny tany reny anisan'ny fanasoavana ny vahoaka malagasy zany satria afaka mamboly fa omenao mivahiny amidinao tsokosoko mivahiny dolodolo le tany anaovana zavatra fototra drafa zay hita hoe ilaina ny fotodrafitra asa fa tsy zany anao lara-pahamehana fa ny zavatra de tavy ny vahoaka milamina ny fiainany maharaka ny vidim-piainany izy maharaka rehefa metsaina izy de mahazo zero zavatra ilainy arakaraka ny volany aposiny mianatra ny zany takatry ny volany aposiny any atokantranony saram-pianarana vidiny kit scolaire afaka mitsangatsangana izy jereo zao araky ny zavatra mbaheno tany Majanga tsy ohatra ny isa taona mpitsangatsangana tany Majanga tamatamo zany de tsy nisy fenorivo tany aniny ty izy fa tsy fenorivo tsinanana fa full point tsy nisy mpitsangatsangana tany fa zarany sainana inona ny antony zarany sainana tamy tanana inona ny antony ratsy ny lalana tamata full point ny olona koa tsy manam-bola itsony fa de zay le resaka teokarena daholo zany mifandraiky amin'ny teokarena zany satria na ny antony sy mba lalana tsy miakatra mivokatra na miakatra raha mivokatra kameo mitondra ny entana na sarety alafo be ny sarana leny mpitatitra de vao mainka miakatra be lay fitangany vidim-piainana ny sosialy farany resaka sosialy rehefa manam-bola ny olona matakatra tsara ny vidim-piainana nisam-batan'olona itsika eto Madagasikara io resahako io ny malagasy io resahako io afaka mitsapy tena tsara ny olona io matsy ny tena lara-pamehana amin'ny sosialy-bahoaka ny fahasalamana sy ny fampianarana tsy misaraka fa sosialy aloha de ny fahasalamana satria mivatana salama dia saina tomady zany ny ilaina zany vatana tomady zany ny ilaina zany saina salama zany rehefa reo miaraka saina salama vatana tomady de afaka mamokatra tsara ny olona de zay lay sosialy zay afaka mividy fanafo tsara ny olona afaka mitsapy tena tsara ny olona zao tsika nany amin'ny dispensaire nany amin'ny hôpitaly mpanjakana de miala vola ny olona nefa tsy takatra le izy mandeha any amin'ny farmacie de efa tsy tenena ntsony ny vidy mpanafody fa tiako terenina zany hoe reo anaky telo reo tsy vitany ty fitondrany ty ny politika
fanasoavam-bahoaka ny ekônomika fitantanana ny are-pirenena sy ny eto amin'ny firenena sy ny sosialy-bahoaka tsy vita ny fitorana intsony zany. Firy moa zao ny atotsika hoe ny hôpitaly manara-penitra re mitresatresaka simba, firy ny sekoly manara-penitra mitresatresaka simba satria ina ny antony fisesehoana fotsiny le izy. Ka zay ngamba no zavatra asiko tenenina na manarina fa amarana ko azy zany a de eto a manetana ny vahoaka malagasy rehetra zay miara-dia amin'ny président Marc Ravalomanana, itsika tiako Madagasikara, itsika ao anatin'ny RMDM. Rehefa tonga any amin'ny toerany reny a ny président Marc Ravalomanana sy ny tiako Madagasikara na ny RMDM raiso tanandroa, tsy raha-rahantsika rehefa zavela miditra ao anaty trano tsika fa mijanona an-dalambe tsy satria zareo nge zany mampirisika tsy hidina an-dalambe. Rehefa zay ny teny mpitondra de ataovy le izy. Re zao ny tany Majanga tamin'ny herinandro naninona de ao an-dalambe ny olona. Rehefa zavelanao miditra ao anaty trano isika, fampisehoana, fampiratiana sary nandrisi ny fitondrany président Marc Ravalomanana, nandrisi ny fitondrany tiako Madagasikara ve no asehon'ny vahoaka de tsy avelanao miditra ao le olona. De oza tena tsaiko e, misy favoazana ve le san'le mpitondra sa misy ahoana le san'le mpitondra makaizy, tokony mena varana de lasa mena tsimo, tokony mena tsimo de lasa metsinanana, ohatrohatra salamy zany le izy. Ka ny zavatra rehetra de misy farany, ny zavatra tsara ataonao amin'ny vahoaka de misy farany, fa ny ratsy ataonao amin'ny vahoaka sy ny firenena koa de misy farany io. Andriamanitra ao tampony roa, mijery midiny zao Andriamanitra fa tsy mijery miakatra, fa azavazavazina Andriamanitra satria vahoaka de feon'Andriamanitra, feon'ny vahoaka de feon'Andriamanitra. Io vahoaka io de Andriamanitra mikolokolon'io, Andriamanitra tsy misaraka amin'io. Ka rehefa ohatra ianao manao fiatsika de voly, miala tsiny raha miteny na hevitra maloto na manatsaina ratsy amin'ny vahoaka ianao a de mety efa any amin'ny Andriamanitra zay ary mino Andriamanitra ary mahita Andriamanitra. Ka dia eto ako a mivonontsika fa tsy maintsy anomantsika, tsy maintsy isikintsika amin'ny taona 2024 amin'ny fifidianana, ezakitsika atafaverina ny olona tsy tiatsika hitondra indray a hiverina amin'ny fitondrana de ny filoha Marc Ravalomanana zany. Ao anatin'ny fifidianana madio sy efa milamina daholo ny zavatra rehetra fa tsy hoe ao anatina micmac sy ny zavatra manahirana ohatra ny efa niseho hatramin'izay. Eny ary isaorantsika Andriamatora Gy nitondra an'izay faneho-kevitra sy famakafakana izay tamin'ity fotoana ity ambava homana po mieritreritra. Apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny amin'ny hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloavy. Mirahasoa antsika rehetra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.